Haleluya. Fifaliana lehibe indray rehefa namalala ny arabako antsika rehetrarehetra androany ato anatin'ny fandarana misandrata isika dia tamin'izay tafiaraka aminareo ao anatin'ity zoma hariva mahafinaritra be ity. Falin'izay miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanan'izany Jesosy Kristy tompo izany indray hidina ao anatintsika tsirairay avy. Ameno ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsy ary na ny ao anatintsika na ny tontolontsika na ny manodidina antsika na ny tokantranontsika dia samy raliana avokoa mba hidinan'izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Tononona amin'ny tsirairay avy izany amin'izao fotoan'izao ny isa tokantrano, ny isa ambatan'olona izay mandray ity fandarana ity ny anaran'i Jesosy dia samy handray ny fahasoavan'Andriamanitra, samy hidiran'izany fahazavana lehibe izany dia tsy izy izany fa ny fahatsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo. Faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy indray androany. Amin'ny fifaliana tanteraka mihitsy no ahafahana mandroso any amintsika tsirairay avy any, mandroso any anatin'ny telefona antsika rehetrarehetra any amin'izao arivo izao. Tena faly ny fo, ravoravo ny fanahy anatrika an'izao fandaharana izao riafana malala. Ary marina mihitsy ny tenin'i Davida manao hoe indray andro eo akianjanao Andriamanitra dia tsara noho ny arivo. Haleloya. Efa mientanentana ary tsandry izay ahatonga an'izao andro izao ahafahana mitsahatra indray miditra eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany satria ny zavatra tena azo antoka indrindra dia tsy misy tsara noho izany. Haleloya. Mandeha tsika mandeha mety hoe miditra any anatina toerana maro tsika mandritra ny herinandro iny any anatina toeram-piasana. Ny fo avy eo am-pandriana dia miomana dia lasa indray mandeha makany am-piasana eo any amin'ny olona maro. Mety manana rendez-vous any amin'ny toerana maro samihafa antsika dia iomanantsika daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Mety mandeha any anatina toeram-piantsenana iny tsika, any amin'ny supermarché sy ny karazany any manao course, iomanantsika daholo ireny rehetra ireny. Fa ny toerana hidirantsika androany rehefa malala, toerana tsy hitantsika any amin'izao tontolo izao any. Rendez-vous nomen'Andriamanitra amin'izay ity azy ity fotoana androany ity. Ary raha tonga eto ianao androany dia fantary fa efa nanao fotoana taminao Andriamanitra, efa niantso anao mialoha Andriamanitra. Mbola tsy nahafantatra anao akory, mbola tsy nahafantatra azy akory ianao, mbola tsy nahalala azy akory tsika dia efa nomena antsika izao fotoana izao rehefa malala. Fa tonga ny fotoana ankehitriny mba ahafahantsika ihany koa miditra ao anatin'izany toerana izany. Dia ilay toerana anankiray izay tsy ny olona rehetra tia miditra ao, tsy ny olona rehetra ihany koa no afaka tafiditra ao, fa izay rehetra olona te hiditra kosa nefa dia afaka miditra. Izay olona manana fanelinana hiditra dia afaka miditra. Ary izay rehetra tonga ao, haleloya, tsy mba mandany volontsika raha tonga ao rehefa malala, tsy mampiasa diplomasia tsika. Raha eo naman'olona tsika andeha hiditra any anaty birao satria manana rendez-vous, mety mampiasa fahaizana miteny, mampiasa zavatra maro mihitsy mba ahafahana mandresy lahatra n'iny olona iny.
azahotsika ny zavatra izay mety hitadiavintsika na iritsika. Raha makany anatina toeram-piantsenantsika manomana vola makarenitsika afahantsika miditra any raha sendra adino ny vola na adino ny carte bancaire anao anefa ianao tafiditra ny anatin'ny supermarché na any amin'ny toerana fiantsenana dia tsy mitondra nininy ianao mivoaka ao satria tsy afaka misy ninina entinao mivoaka ny toerana io raha tsy mandoa vola aloha ianao, raha tsy misy zavatra alohany payenao eny amin'ny kesy ry havana malala. Fa ato anatin'ity toerana anankiray izay hidirantsika ity kosa androany dia tsy misy ninina entinao ato, tsy misy vola entinao ato, tsy misy fahaizana entinao ato, tsy misy diplomasia ampiasaintsika eto. Fa ny zavatra ampiasaintsika dia araka ny toritentsika omaly manao hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka Jehovahandriamanitra dia tsy mba ataonao tsinitsiny. Ary izany no entintsika eto androany. Mety olona tsy mahay mitenitsika, olona tsy mahay mandahatra ninina eo anatrehan'Andriamanitra akory tsika reto ry havana. Ary tsy mendrika akory na dia ny andahatra tena iray monja eo alohan'izany Jehovahandriamanitra izany tsika rehetrarehetra. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, izy mihitsy angeny miantso antsika hoe avy e, izy mihitsy angeny no miteny hoe avy dia mandahara teny eto anatrehako e. Izy mihitsy angeny miinvite antsika ry havana malala mba hiditra ao anatin'izany efitra masina indrindra izany, mba hahafahantsika mandahatra eo anoloany izay zavatra mba tiantsika entina eo anatrehany. Halleloia. Ry havana malala, tianao Andriamanitra, tiantsika Jesosy. Ary raha tonga eto ianao androany dia efa tary fa fitiavan'Andriamanitra anao no mbola tongafanao eto androany. Tsy misy zavatra hafa aza mieritreritra mihitsy ianao fa noho ny ezaka nataonao, noho ny zavatra izay mety nataontsika, noho ny fitandremantsika, fa fitiavan'Andriamanitra ry havana mbola tongavantsika eto indray androany. Havelomantsika indray androany, tonga antsika mbola velonaina soma tsara, miaina rivotra madio, manana ny zavatra rehetra. Halleloia. Fitiavan'Andriamanitra izany ry havana. Tiantsika Jesosy. Raha tiantsika Jesosy dia samy hatsarotsika androany. Jesosy aty indray ilay olona notsaroana fa tianao mahatsiaro fa tena nizaranao fitiavana foana tamin'ny herinandro iny dia tonga eto anatrehanao Jehovahandriamanitra. Fiankohofana mbazona hiatao androany. Tsy manana ninina aterina eto izay Jehova, fa fiankohofana naterina eo anao androany. Fisaorana naterina eo anao androany Andriamanitra. Fiderana naterina eo anao androany Jehovahandriamanitra. Tsy misy ninina entina eto fa ny fonaino entina eto Jesosy aho. Ny sainaino entina eto androany, ny tenanaino entina eto androany Jehovahandriamanitra. Anolorana hifanatitra ho anao, ny feo anay no asandatra eto androany Jehovahandriamanitra iray tsara indrindra. Anolotra ho anao izany fanatitra izany eto anoloanao Jehova. Saotranao izay no tantananao anay tsy ara avy nandritra ny herinandro iny. Fa sady lehibe no mahagaga ny tananao izay nitazona anay tamin'ny herinandro iny Jesosy. Tanana mahagaga satria tanana tena nitondra anay nandinga na herinandro mahafinaritra Jesosy aho. Aninina mety fandripandrika sy velopandrika teny amin'ny lalana teny Jesosy malala. Tsy azo nireny izay Jesosy malala. Narovanao satria tanana mahery sy tanana mahagaga no tantana ny fiainanay tsara avy reto. Fiainan'ny ankohonanay rehetrarehetra reto Andriamanitra no tahinao avokoa. Na dia any alavitra tsy tamin'ny masona ihany ny ankohonanay, na eo akaikinay ny ankohonanay Jesosy eo. Ny zavatra fantatray dia tokana ihany, ianao nombanay tsiray avy. Ianao nitantana an'izy ireny, nitantana anay tamin'ny tanam-pitiavanao. Misaotranao izay Jesosy. Fa tena renay fa iainanay ny famindramponao. Anisaky ny misitona rivotra miaina eto amin'ity tany ity izay dia tahaka ny misitona famindrampo sy misitona fahasoavana Jehovahandriamanitra. Manenika any anatin'ny tenanay manontolo any. Misaotra ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay tsiray avy. Zarainao anay izany Jesosy. Tsy nisy tamin'ny areto niditra hopitaly tamin'ny herinandro iny Jehovahandriamanitra. Tsy nisy tamin'ny areto Andriamanitra niantsona pompier Jesosy aho. Mety nisy ny narary, mety nisy ny tsy salama Jehova. Fa ny mahafinaritra dia nisotranonao izay. Nisotranonao tsy nila pompier izay, tsy nila SAMU izay Jesosy aho, tsy nila hopitaly Andriamanitra. Fa nisotranonao fotsiny tao anatin'ny tokantrano tao ihany Jesosy malalo. Misaotranao izay. Niderany anarana masina indrindra izay Jehovahandriamanitra. Ndreto izay indray izay manatona anao amin'izao fotoana izao. Miteny eto anatrehanao Jesosy. Manao eto anatrehanao izao fiderana izao fandaharana izao mba hahafahanay maneo eto anoloanao Jesosy fa te hanandratra anao izay. Jesosy malalo, raiso ny fiderana ataonay eto androany. Tsy mendrika izay Jesosy malala.
diovy amin'ny ranao diovy amin'ny ranao no molotray raha iteny eto anoloanao diovy amin'ny ranao ny tananay raha isandratra ny feonay raha isandratra Jehovah'Andriamanitra diovy amin'ny ranao zay tsara avy eto mba ho tonga eo anatrehanao tokoa ny fiderana zay asandratray ka tsy hamona aminay nanao zany Andriamanitra fa mba hitondra fifaliana ho anao an-danitra ao Jesosy malala misaotra indrindra Jesosy voninahitra sy ny tena dia atolotra eo anatrehanao mandrakizay Halleluja Amen.
Jesosy io tsaroanay sambatra zay satria manana anao zany tokana ihany no afahanay milaza Andriamanitra fa sambatra zay Jesosy miteny olona hoe iza no afaka milaza fa sambatra Jesosy manalo manontany olona hoe iza no afaka hiteny hoe sambatra Jesosy manalo fa zay afaka miteny Andriamanitra fa sambatra zay satria manana anao arak'izany ibisany mihitsy hoe na dia zava-tsarotra aza ny atao tsaroanay foana fa miazona anay ianao eo ampelantananao ny fiainanay ka tsy misy marombaka Andriamanitra tonga ihany ny zava-tsarotra fa mahavariana fa tsy mety mahalavo anay ireny rehetra tsy mety mahapotraka anay ireny tsy mety mahalavo ny finoana ireny tsy mety mampihemotra anay ireny Andriamanitra satria eo ampelantananao ny fiainanay voafetra ny zavatra azo ny devoly atao anay inge Jesosy tsy afaka manara-po aminay izany ny olana tsy afaka manara-po aminay izany ny fahavalo feranao ny zavatra azo ny fahavalo atao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra eo ampelantananao ny fiainanay sous contrôle anao avokoa ny mombanay rehetra ny fiainanay rehetra hatramin'ny kely indrindra Jehovah Andriamanitra nahoana zay tsy teny fa sambatra zay Andriamanitra sambatra zay manana anao manompo anao zay tsy mahatsiaro maty-antoko zay Jesosy renay any anatinay ihany mihitsy hoe Andriamanitra tsara ny Andriamanitra ivavanay iainanay isan'andro ny fahatsarany iainanay isan'andro ny heriny iainanay isan'andro ny fahagagana ataony iainanay isan'andro ny fitahiny iainanay ny fahasoavany sy ny famondram-pony iainanay ny zavatra rehetra ho aminy zarainy aminay avokoa ny zavatra rehetra tsy misy afeniny anay halleloia omeny ferana mahafinaritra na dia eto amin'ity tany izay efa mikorotana azy tsy misy fiadanana ity intsony azy mipopopopo mitady an'izany ny olona mitotototo mitady an'izany ny olona amin'ny alalan'ny vola aman-karena sy ny zavatra maro amin'ny alalan'ny vady maro sy ny zavatra maro mitady fiadanana ny olona fa tsy mahita fa zay Andriamanitra manana satria omena manana satria toloranao Jehovah toloranao fiadanana ny mpanomponao miteranao zay androany manandratra anao zay Andriamanitra marina aminay ny teninao Andriamanitra voisanao hatramin'ny volondohanay ny atsipiriam-piainana rehetra eo ampelantananao avokoa tsy manana inona na inona zay satria mieritreritra foan'izay hoe misy Andriamanitra ao an-danitra ao mihevitra ny fiainako misy Andriamanitra ao amboniny ao misy Andriamanitra eto anilako eto mihevitra ny momba mijery ny momba mitsinjo any masony mitantana ny tanany halleloia misaotranao Jehovah Andriamanitra mpideranao Jehovah Andriamanitra manandratra anao Jehovah Andriamanitra Andriamanitra tsara ianao halleloia meteza isandatra eto ianao Jesosy fa tonga eto zay andrany anandratra
Amen na Jesosy. Amen na Jesosy. Samy olona resy daholo tsika rehefa raha manala ny tonga teo amin'Andriamanitra. Ary samy mihaiko hoe tsy takatry ny sain'Andriamanitra ny famondramponao. Olona resy, olona reraka. Feno ranomasy sy tolokotsika amin'ny tonga teo amin'ny Jesosy ry havana. Fa rehefa tonga teo tsika dia samy resy lahatra hoe Jehovah Andriamanitra. Manaiky ianao zay, lehibe loatra ny famondramponao. Mahita ny mahatsinitsinina antsika. Dia mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra sika. Dia mieritreritra hoe inona moa izany Andriamanitra? Inona moa izany Andriamanitra mba tokony hanana anjara ao aminao? Inona moa izany Andriamanitra ny tokony mba ho kasihanao? Inona moa izany Andriamanitra ny tokony mba handray anjaranjara famonjena avy aminao izany? Jehovah Andriamanitra. Lehibe loatra, tsara loatra, avo indrindra ianao Andriamanitra. Halleluja. Antsika ravana tena anaiky mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra androany dia hietry amin'ny farany ambanitsika hoe inona loatra Jesosy no nataoko ny teny vonjenao fa naninona ahako ny navahanao, naninona ny anarako mba natsonao. Halleluja. Misaotra Jesosy malala. Misaotra Jesosy malala.
Halleluja. Tsy manana fiainana afa-tsy anao zay Jesosy. Tsy manana fiainana anankiroa zay. Ianao rery ny fiainana i Jesosy manana. Efa misaitsaina fotsiny zay hoe ianao be zao mihitsy nanolotra ny aminao rehetra ho anay Jesosy. Tsy mba volamena na fahatsoa no nomenao, fa ny tenanao natolotrao satria fantatrao fa zany ny sarobidy indrindra teny aminao. Fantatrao fa zany ny lehibe indrindra teny aminao. Ny tenanao, ny ainao. Dia natolotrao zany Jesosy. Misaotra anao zay. Na dia Andriamanitra nanan-karena azy ianao. Nanana ny fanapahana rehetra sy ny zavatra rehetra. Tsy mba zavatra hita ny maso. Tsy mba zavatra tsapain-tanana na zavatra mora loha no nizarainao anay Jesosy. Fa ny tenanao no zarazarainao, no potipotehana dia nizarainao anay tsirairay avy reto. Mba manana anjara amin'izany ege zay Jesosy. Manana anjara amin'izany zay na dia tsy mendrika azy. Izany mahatonga anay androany Andriamanitra. Raha tsy saitsaina fotsiny afa-tsy izany azy zay amin'ity androany ity, dia ampy hatonga anay ho voakasika izany ary ampy hatonga anay hisaotra anao. Ampy hatonga anay hiteny eto anatrehana hoe misaotra Andriamanitra. Tsy miandro zavatra ngeza-be zay. Tsy miandro zavatra hafa akory zay Jesosy. Fa ampy anay izany. Ampy hiderana eny anaranao Andriamanitra. Ampy hitenenanay ao anatin'ny fonay hoe Jesosy malalo. Tsy misy ohatranao. Tsisy azo ampitoviana aminao. Tsisy azo oharina aminao Andriamanitra. Misafidy Andriamanitra hafa ny olona. Tsy maninona izany. Fa na iza na iza, tsisy azo oharina aminao Jehovah Andriamanitra. Tsisy azo oharina aminao Jesosy. Tsy misy mitovy aminao. Halleluja. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo. Beteza isandra. Halleluja.
miderahan Jehova ary any an-danitra, midera azy any ambony, midera azy ry anjeliny rehetra, midera azy ry miaramilany rehetra, midera azy ry masoandro amam-bolana, midera azy ry kintana mazava rehetra, midera azy ry lanitry ny lanitra, ary anareo rano amboniny lanitra, aoka hiterany anarany Jehova. Fa izy no nandidy dia ary ireo, nampitoetra ireo mandrak'izay dory izy, nomendalàna ireo ka tsy mba mihoatra. Miderahan Jehova etỳ an-tany, ianareo dragona sy anareo lalina rehetra, ny afo sy ny avandra, ny oram-panala sy ny zavona, ny rivotra mahery izay mankatony teniny, ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, ny hazo fihinam-bo sy ny setera rehetra, ny bibidia sy ny biby fiompy rehetra, ny biby mandadina mikisaka ary ny voromanidina, ny mpanjaka amin'ny tany sy ny vahoaka rehetra, ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany, na ny zatovolahy na ny zatovovavy, na ny antitra na ny tanora, samy mitena ny anaran'i Jehova avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra. Ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny, ary manandratra tandroka ho amin'ny olona izy, dia fiderana ho an'ny olony masina rehetra, eny ho an'ny zanak'Israely. Halleluia. Mirafiram-baovao an'i Jehova ho fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. Aoka ny Israely hifaly amin'ny mpanao azy, aoka ho finaritra amin'ny mpanjakany ny zanak'i Ziona, aoka hiderany anarany amin'ny dizy sy ankalaza azy amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga. Fa sitraky Jehova ny olony, ravahan'ny famonjena ny mpandefitra, aoka ny olona masina hifaly amin'ny voninahitra, aoka hiompy tsara eo am-pandriana izy, aoka izy fanandratana n'Andriamanitra eo am-bavany, fa sabatra roa lela eny an-tanany, amalininy jentilisa sy amaizany ny firenena maro, amatorany ireo mpanjakany amin'ny gadra sy ny olo-malazany amin'ny gadra vy, mba hanaovany fitsarana voasoratra voninahitry ny olo-masina rehetra izany. Halleluia. Amen.
Halleluja. Fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika. Eny, mamy sady mendrika aza ny fiderana. Manangana an'i Jerosalema Jehova. Mamory ny Israely voaroka izy. Mahasitrana ny torotoro fo izy. Sy mameny feriny. Milaza ny isan'ny kintana izy. Samy tononony amin'ny anarany avy reny rehetrareny. Lehibe ny tompontsika sady be hery. Tsy hitalana ny fahalalana. Manandratra ny mpandevitra Jehova. Fa mampihetry ny ratsy fanahitra amin'ny tany. Miraha fiderana ho an'i Jehova. Mankalazana Andriamanitsika amin'ny lokanga. Izay manaron-drahona ny lanitra. Izay mamboatra ranon'orana ho amin'ny tany. Izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra. Manome hanina ho an'ny biby izy. Sy ho an'ny zanakoika izay mitaraina. Tsy ny hery ny soavaly ny mahafinaritra azy. Ary tsy ny tongotry ny olona misitra. Jehova mankasitraka izay matahotra azy. Dia izay manantena ny famindram-pony. Mankalazana Jehova ary Jerosalema. Miderana Andriamanitra oriziono. Fa manamafy ny hidim-bavadinao izy. Sady mitany zanakao eo afovoanao. Mahatonga ny faharitanao ho fiadanana izy. Vokisa ny vary tsara indrindra ianao. Mampandeha ny didiny eo amin'ny tany izy. Miely faingana dia faingana ny teniny. Mandatsaka ora-panara tahaka ny landihazo izy. Mampiely fanahala tahaka ny lafenina izy. Mandatsaka ny avandrany tahaka ny sombitsombin-javatra izy. Iza no maharitra ny atsikany. Mamoaka ny teniny izy ka mampiempo ireny. Mampifofofo ny rivony izy. Dia mandrika ny rano. Milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy. Ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy. Ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny. Halleluja. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra. Mideranao zay Jesosy. Mankalaza ny anaranao zay. Mankasitraka Andriamanitra tamin'ny fanatrianao ny fotoana rehetra teto androany. Atolotra ho anao Jesosy midera ny haja, misaotra sy ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny fanatrianao tao anatin'ny hira, tao anatin'ny vavaka. Misaotra Andriamanitra fa renay ny anatina ihany. Renay Andriamanitra ny fanatrianao eo anivonay Jesosy. Misaotra fa tsapanay fa nisandatra teto ianao.
na dia kely aza ny fanatitra mba voatolotra ay araka ny toro-tena eo maro fa tahaka ny fanatitra ilay manano tena ihany le mpitaroa Jesosy tsy mba zavatra betsaka Andriamanitra fa zay kosa nefa mino androany fanakasitrahanao zany ary tonga eo anatrehanao zany Jehovah Andriamanitra mideranao zay Jesosy apetraka aminao ny toy ny fandarana rehetra eto apetraka aminao ny fotoana rehetra eto ho feno ny fanatrehanao ho feno ny voninahitrao mankasitraka Jehovah Andriamanitra halleluia amen amarana ny fotoantsika amin'izao fotoan'izao edirantsika ao anatin'ny fandarana vavaka fiamenana ny fanaovantsika velomy ty raha mahafinaritra be ty samy hitahin Jesosy toly isika rehetrarehetra misaotra anareo nahatra teto hatramin'ny farany aza miala fa mbola naraka ny vavaka fiamenana sika tahin Jesosy toly amin'ny herindray halleluia amen. Andro ny tompony io, andro ny tompony io. Androany dia Jesosy no misandra teto amintsika. Izy no omembonahitra, izy reny no ankalazaina, izy no Andriamanitra ny lavitra ny lanitra. Andro ny tompony io. Dia lazao kely amin'ny okakinao amin'izao fotoana izao, andro ny tompony io.
Jesosy no misandra teto amintsika. Izy no omembonahitra. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no iorana amintsika ry havana malala, rasana baba malala amin'izao fotoana androany izao. Tonga indray ny fotoana irahantsika eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana. Rehefa tapitra ny misy andratana irahana tamin'ny mampionina, dia izany indray miaraka aminareo eto anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana ity amin'ity androany ity. Dia miaraba antsika tsirairay avy ary dia fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra. Dia tsy dia misy intsony moa zany ny zanana tsodrano zany satria efa dia ampovoan'ny fandarantsika. Fa dia samita iny tompo dia fahasoavan'Andriamanitra ny ameno antsika tsirairay avy. Misaotra mampionitsika eto anatin'izay fandarana izay nentin'izay. Misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa mifidy ny fandarana Andramboka Izaho fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia tahaka ny mahazatra any ndaloha tombontsika amin'ny vavaka ny fandarana. Mizara roa mihitsy fandarantsika, vita ny misy andrata hitra vavaka fiambenana antsika izao. Andao ampandrotsika ny vavantsika Razana Monika ny Koety, avy any Koety. Izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana indray eo ampelantanan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ka dia tahiny tompo ary ranabavy Razana Monika anao avy hatrany ny fitenenana. Alleluia. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetra izay mpanaraka vavaka fiambenana. Voninahitra ho an'i Jesosy fa mbola tonga hito indraintsika tafavory hito amin'izao alina mangina izao. Dia izaorana Jesosy nitantana antsika, niaro antsika nandritra ny tontolo andro. Dia narisy antsika dia tonga hito amin'izao fotoana izao. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao dia mbola hiaraka vavaka antsika. Jesosy misaotra anao izay no fitiavanao anay. Mankasitraka be dia be anao Jesosy fa tena hoe tsara anao. Niporofona taminay Jesosy malala nandritra ny tontolo andronay izao. Fa tena manana Andriamanitra lehibe sady tsara mahafinaritra izahay. Dia misaotra anao Jesosy ny fiarovanao anay, fitantananao anay. Izay rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay dia isaoranay ny anaranao masina sy lehibe Jesosy malala. Dia mankasitraka amin'izay rehetra izay nataonao, fiarovanao anay, ny
fahasalamana zay mbola omena ho anay ny fahavelomanay Jesosy malala dia endinay izao any ny anaranao amin'izao fotoana zao dia mankasitraka Jesosy malala fa dia fonana niaro anay nandritra ny tontolo andronay dia ankehitriny Jesosy malala dia amehitrika zao fotoana zao mpirantanganao tonga ny fotoana zay andrenisanay ny teninao maninao Jehova dia mitenena Jehova malala fa volona eno anao zay dia sokafo ny fonay ny fananay ny sainay ny amin'ny rehetra ary sora ao anatinay zay rehetra mety manelingelina izany teninao zany tsiritra ao anatin'ny fonay laliny amin'ny Jehova Andriamanitra isora mba tsy ho hitanao aty aminay ary sokafinay ho anao ny fonay Jehova itoeran'izany teny masina anao zany dia mitezany Jehova hiteny aminay eto indray eva amin'ny alalan'ny mpanomponao apetraka am-pirantanganao amin'ny mpanomponao zay tonga teny eny Pasteur Amelabelatra vafoka firenena zay mpihaino Jehova Andriamanitra dia azany misy rivela ho ristory mpihainoana ny teninao Jehova Andriamanitra dia fananao masina hombanay mandrakariva Jesosy malala dia ny connexionnay rakofona miranao masina Jesosy ary ny herinao ny hiasa hito Jesosy malala nino ataonay hito Jesosy ho voninahitry ny anaranao ihany izany rehetra izany dia misaotra Jesosy malala tinandre anao maminay anao Jehova voninahitra anay ho anao misaotra tompo alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavitsika azafady tompoko ranabavy razana Monique tsika tao anatin'izay vavaka izay nentin'izay dia fiadanany tompony eo aminao ho tahin'Andriamanitra trany mitombositra dia mitombo fahasoavana ranabavy razana Monique Andriamanitra manakire-pahasoavana ne amaly fitia anao dia mitombositra mitombo fahasoavana tahin'Andriamanitra trany an-trany ranabavy razana Monique hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa vao fa andolotsika hiano hira alleluia ndasoloha ao hiano hira aloha tsika anomboantsika n'ity fotoana ity dia andao ataontsika ity mahafinaritra be fa nazatra antsika ity ela izy ity tsy nainotsika indray nomezana ampahirizana antsika rehetra hoe indray andro any hoe fiainanao io tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra indray andro any io fiainanao io tsy maintsy hiova raha mandalo aty ianao androany ezany izy hoe mandalo alleluia mitokia amin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra ny fiainana fa tsy misy olona miara-mandeha amin'Andriamanitra zany ka olana foana ny fiainana fa mandalo zany tahiny tompony tsika rehetrarehetra androany dia mampionana ny hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto androany ary ivavaka ho an'ny firenena kosa ary nabavitsika kadaka malala zay niaraka amiko eto androany dia miraba antsika rehetra natratran'izao andro mahafinaritra tonga somatsara amin'izao andro ny Jehova andro sabata mazao fa finaretana mitsahara fa sambatritsika manana ty andro androany ity ary fifaliana be tsisy ohatr' izany anay atao tokantrano rehefa zoma ohatr' izao satria saika 420 ora zany satria manomboka tamin'ny ariva valo sasany ariva teo ny manakako atao tokantranonay ny asan'Andriamanitra fiderana tory teny hatramin'ny rapitso ariva ohatr' izao mbola nakako anaty zoma ny fiderana alleluia miaraka amin'ny ranabavy Soameva sy rirala Tody sy rirala Jonatana sy ny ankizy ao anaty fiderana dia tena mahafinaritra rehefa mazana eny kely aminareo fa tsisy andro mahafinaritra rehefa le andeha atory iny resaka foana zay mivady rehefa le andeha atory sabotsy alina iny tena matsapo fa fahasambarana ianao tena tsapanao mihitsy hoe ohatrandreradraraka ianao nandritra ny manomboka zoma alina manomboka rapitso maraina tsika dia efa eto dia tsy mitsahatra mandraparivany andro satria manomboka rapitso maraina zao tsika amin'ny 7 maraina dia miaraka amin'ny lala Jonatana mitarika fotoana anatin'ny commencement akira dia vidia miasa ny lalatojo anaty famitinana ny toriteny dia voatapitra indray zay dia miditra anaty zoom ndray manao commencement mivavaka mihaino hira fiderana tapitra indray zay dia mianatra sekoly sabata ny ankizy dia vita indray zay dia miaraka eto indray tsika anatin'ny fotoana sabata miaraka amin'ny mampionana sy ny toriteny rahana amiko
tapitra lay zay dia mbola mitondra ny fidirana anaty zoma pitsoary loatra zao atory tena tsapanao zany hoe fahasambarana voky tena hoe voky Andriamanitra voky fanamasina manasanao koa zay tonga eto anao dia afaka mba hiainan'izany koa ianao ary ny fiainanao io raha tsy zarizary amin'izao fotoana izao dia teteny aminao hoe tapony hevitra ndao hivavaka tsika avelao iovain'Andriamanitra io fiainanao io fa mahafinaritra ny mivavaka mahafinaritra ny mifandray amin'Andriamanitra mahafinaritra ny mifanerasera amin'Andriamanitra ho tahitopany tsika rehetrarehetra arabaka ny loha Ranabavylina artisan'Andrio Madagasikara Erikaraky Elizatsiara Marijo Kodanela Tsirimbolamela Bartella Alleluia Tongasoa Bartella Kadaka Kodanela Tozy Jesosy mandrakizay Zanaso Sylvie Erika Anatra Angelina Rodriguez Niaina Maheno Soa Sylvie Soameva Zana Monique Zamina Kamaradin'i Jesosy Vanitra Zavandramanana efa nisinisy any zay voarabaka izay atahiny tomponareo ndao ary lasa tsika eno finaritra Spitaliina,
ny anjely Jehovah a itoby manodidina asianao a tsy ohatry zao foana akory ny fiainanao halleloia fa zao ma taitaitra de tena hoe za Jesosy tena tiako hovaina am'izay aloha mba hiova am'izay efa ny olona zao efa aiza de ndretsika mbola taraiky eo satria tsika tsy mety manapa-kevitra tahiny tompo a maherezitsika menakavy Jesosy ane a obatsika androantsika araka ny teneniko teo de hiano tenin'Andriamanitra izay hoentiny mampionona amitsika toloteny tao anaty tsisy isorana nambinina toloteny nalaina tao anatin'ny vavaka maraina efa elaela izy ity a de azakako nareo tsy miraby mampionona hoe manao ahoana nareo tahiny tompo satria efa niraby izy tany amin'ny fanombohan'ny fandala fa tonga de any amin'le toloteny no ataotsika de mianao finaritra ary de rehefa aveo a aorian'ny toloteny a verina eto indray za mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra halleloia mbola mahita tsara anahy any ve nareo ny aty amiko zao tsy mihetsika tsony ny sary a raha mba mamarika anahy fotsiny nareo mahita anahy tsara ihany a tsy hainao efa mandeha fa nitapaka kely taty amiko teo mahita ozitozy mahita nambina ndao ary sotra Sylvina Maria ny tompo ary tsika rehetra lasa ary tsika aorian'ny toloteny moa de mamelabelatra ny teny eto indray a ny tenako halleloia asorekidetsika kely ao lasarytsika misotra andreo tamin'ny faharetana tany tompo ary mampionona omenanao avy hatrany a ny fitenenana de velona tao amelabelatra rehefa tahiny Jesosy daholo fampahelezantsika amin'izao andro farany zao tsika hijery tenin'Andriamanitra jerentsika ny amin'ny apokalipsy no vakitsika androany apokalipsy toka 7 de jerentsika amin'ny andinina 12 ka hatramin'ny andinina 14 apokalipsy toka 7 andinina 12 ka hatramin'ny andinina 14 no vakitsika androany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mitandroka folo izay hitanao de mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho tao mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy ireo de maray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia ireo de hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompony tompo sy mpanjaka izy ary aharesy azy koa zay momba azy de olona voantso sy voafidy ary matoky halleluia mahafinaritra be ty tenin'Andriamanitra ty hoe tenin'Andriamanitra nitandroka folo zay hitanao de mpanjaka folo iza noho ireo a de ireo olona efa hitatsika fa elita eto amin'izao tontolo zao ity ireo a ireo olona zay hitatsika fa nanangana ny vory a nanangana ny fivavahana tokana izay efa mitsangana amin'izao fotoana zao mety tapaka indray ty fandarana ty fa tsy maninona tsika androany tsy anisany fampaheritsika angatahana amin'izao Jesosy mba tsy ho tapaka ty fandarana ty androany de ireo olona izay nivondrona nitsangana anome fahefana n'ilay bibidia ilay bibidia de tsy iza akory fa ilay mpanohitra an'Andriamanitra efa teo hatramin'izay ilay olona efa nanohitra an'Andriamanitra foana nanova ny fotoana sy ny lalàna ozy tsika efa imetsatsika niresaka amin'izay teto de efa nanohitra hatrany am-pandohana ilay bibidia fa rehefa tonga ny fotoana nefa na amin'izao andro farany zao de nomena fahefana mihitsy izy io
Anoe tena mitsangana mihitsy zany ny olona tandroka folo zany hoe olona mpanjaka folo hoe tena Andriamanitra olona manana ny fahefana toteny eto amin'ity zao tontolo zao ity dia nanome fahefana ny bibidia io dia nitambatra ry zareo efa mitrano zany zavatra zany amin'izao tontolo zao efa vita zany etsika efa vita zany zao io zavatra io efa nomena fahefana ny bibidia fa hoe ny tenin'Andriamanitra ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aharesy azy Jesosy dia efa naharesy Jesosy tsy Jesosy tsony no Jesosy raha namalala efa naharesy an'izao tontolo zao na fanjakana firy nitsangana teo niza nitsangana nohitra an' Jesosy ka hiady amin'i Jesosy dia maharesy azy Jesosy. Halleloia. Fa zao tena zava-dehibe ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompony sy mpanjakany mpanjaka izy ohatrany hoe zavatra lojika zany ny zavatra tenen'ny Baiboly ka satria izy tompony sy mpanjakany mpanjaka mpanjaka ireo mitsangana nohitra azy ireo mpanjaka ireo fa saingy mpanjaka izy ireo tsy mpanjaka any an-danitra ireo fa mpanjaka eto tany manana farapahana manana fanjakana eto ireo fa Jesosy mbola amboniny zany rehetra zany tompony sy mpanjakany mpanjaka zany hoe Jesosy zany mbola mpanjakandreo koa. Alleluia. Dia ohatrany hoe niteny Baiboly tena zany hoe ka lojika e zany ka satria tompony sy mpanjakany mpanjaka izy dia maharesy izy. Alleluia. Tsy misy kadevitra zany fa zao ny avana malama aharesy azy koa eo amin'izay tena tiapidirana androany aharesy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Halleluia. Aharesy azy koa Jesosy efa naharesy azy fa reto zany reto indray tsy izy reto fa olon-tsotra reto tsy mba mpanjaka reto olona tsotra izy zay momba azy reto zany tsisy filazana olona manokana mihitsy hoe tena amon'iteny dia mpanjaka ny tany ny mpanjaka folo zany hoe milaza fahefana milaza fanapahana fa reto ndray dia voalaza ny avana malala olona voantso sy voafidy ary matoky olona tsotra tsy olona mitondra titra be hoe inona olona normal fa zao fotsiny inona ny antoko ny fandresen'ilay tolo reto satria momba azy izy satria momba n'izy momba an' Jesosy grantale momba azy. Alleluia. Aharesy azy koa izay momba azy aharesy an'izy aharesy mpanjaka. Halleluia. Mpanjaka folo nanome fahefana ny bibidia miray saina fa zao misy olona ao aharesan'ireo mpanjaka ireo le avana malala tsika reto ianao io. Alleluia. Olon-tsotritsika olona kely tsika fa tsika reto rehefa maharesy mpanjaka raha maninona raha momba an' Jesosy tsika ao ihany ny fandresantsika ao ihany ny lakleantsika ao momba an' Jesosy ve tsika sa tsy momba an' Jesosy fa raha momba an' Jesosy tsika dia resitsika ny mpanjaka folo na mpanjaka roapolo na mbola mpanjaka dimapolo na mpanjaka zato ny zava-dehibe dia zao aiza ny toerana misy atsika momba an' Jesosy ve tsika ary zavatra io avana dia zao hoe tenin'Andriamanitra izay voantsotra dia voafidy ary mahatoky zavatra anankitelo zany voantso aloha mandeha tana-tohatra mandeha misy dingana reto zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra reto voantso aloha ilay olona ny olona rehetra rehefa dia voantso daholo. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Mateo toko fa nasotra rentsika Mateo hoe izay toko 12 maro izy ny natsoiny anefa vitsy no voantso. Jereo nge tenin'Andriamanitra ny amin'ny Mateo toko fa 12 andiny fa 410. Hoy ny tenin'Andriamanitra fa maro no antsoiny nefa vitsy no fidiny. Ny natsoina dia zao tontolo zao natsoina daholo ny olona rehetra ny avana malala tsisy tsy natsoina. Hoy ny tenin'Andriamanitra
fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tsy fanavahana mihitsy ny teo. Tsy nisy tsony fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely efa tsy antsony. Zanak'Israely efa tian'Andriamanitra reny. Fa izao tontolo izao zany hoe tena tsy nasiana fanavahana mihitsy. Nomena ny zanan'ilay tokana iny le antso iny. Zay le antso n'Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao. Nomena ny zanan'ilay tokana miparitry very. Zay rehetra mino azy. Fanana fiainana mandrak'izay. Halleluia. Na tsoa izao tontolo izao rehefa namana. Na andre antso hoaitso. Mivebahana anao izy izao no nafafakaiky ny fanjakan'Andriamanitra tany amin'ny tany hevitra fahen'ny olona rehetra. Amboarina an'i Jehova. Mandre antso hoaitso akely afa izao tontolo izao ty. Samy natsoina daholo. Maro ny antsoina nefa vitsy no fidina. Any Apokalipsy dia milaza izy ireo olona haresy ireo. Olona voantso dia tsy mijanona teo amin'ny voantso fotsiny fa olona voafidy. Halleluia. Aloha zany le olona rehetrarehetra nandre antso zany alohany dia mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra namaly ny antso. Tsy ny rehetrarehetra aloha ny teny hoe eny ara fa tamy ahy. Avy daholo nareo aty dia samy maheno an'izay daholo fa tsy ny rehetrarehetra ny teny hoe eny fa ho avy ahy. Iny afa tany. Fa teo aloha dia efa nipetraka ny sivana voalohany. Raha mijery raha manamalala ny tantaran'ny Estera. Iresaka kely momba an'izay resaka voantso sy voafidy izay tsika androany. Rehefa nivadika tamin'ny mpanjaka i Vasti dia nahatezitra ny mpanjaka ny zavatra nataon'ny Vasti. Tapa-kevitra ny mpanjaka rehefa nitoroany ny mpandapany saina hoe andaontsika virina daholo ny vehivavy rehetra viritsiny rehetra fa hitady vadohan'ny mpanjaka. Teto izany dia anapa-kevitra fa ho antsoina daholo ny vehivavy. Ny vehivavy ny kodin'ny vehivavy dia fiangonana. Dia rehefa anapa-kevitra fa virina ny vehivavy rehetra rafana dia ataony antsoantso. Allo. Iala rehetra vehivavy fetiny angatana mba ho tonga ary amin'ny toerana ohatra amin'izao fa ifidy vady ho azy ny mpanjaka. Lasa tonga ny anao sy isan-karazany. Dia ireny zavatra ireny irenon'ny olona rehetrarehetra. Iny antsoantso iny rehan'ny olona rehetrarehetra rehetra firenena. Fa ny voalohany indrindra aloha avana malala ny olona tsy eritreritrinao ampakarina dia efa tsy andeha ho any mihitsy. Na dia maheno an'ilay antso ary izy dia efa tsy ho avy any mihitsy izy. Tsy ho tonga any mihitsy izy satria efa tsy mieritreritra tsoa izy sy efa tsy ho anay zany. Tsy ho anay zany antsoantso zany. Ndanina raha andeha efa tsy izay efa tsy amin'izany tsy amin'izany intsony izay. Satria dia voalaza tena Andriamanitra fa virjiny ireto nanohina ny azy. Ny olona rehetra nanohina ny azy tao zany, ny olona rehetra namaly tao zany dia virjiny avokoa. Ary virjiny dia ampakarina avokoa. Na fantatra ny zavatra niantsoana azy. Fantatrao tsara hoe raha ho any izy inona ny zavatra antsoina andreo ho ampakarina ho vadin'ny mpanjaka, ho fidina ho vadin'ny mpanjaka. Dia nahalala an'izany ireo ankizy vavy be lehibe eo ary lasa nandeha tany mba nanantena sy ny andratra fa ho ampakarina. Ravana malala ny virjiny dia manambara fa fahadiovana. Izany hoe olona efa inona moa na teo olona madio, olona nandalo fibebahana. Tsika rehefa mibebaka tsika, rehefa mandray an'i Jesosy tsika dia eo tsika no diovina. Dia diovina tsika dia lasa madio tsika, lasa efa manana an'i Jesosy izany tsika.
ka le olona rano afananana na vehivavy reo nandeha tany amin'io toerana nitsolatana ny lampanjaka ny antsona azy tany nafoy zavatra be reo a nafoina ny tokantrano nafoina ny namana sy ny fiainana tena mahazatra azy tena nandeha tokoa zareo ary tena teny andeha zay fa ho anay izy amin'ny antsorano zany resy lahatra mihitsy zay fa tena mba hoany koa zay koa mba tena mpakalo halleloia lahatra samy rodorodo maro be mihitsy nireo vehivavy reo a miala tena nivon'ny fiarahamonina teny miala tena nivon'ny tokantrano ny alana daona ny namana sy ny sakaiza rehetrarehetra satria ndeha hoe izay nao iny ndreo hainy andapampanjaka zaty eo ampakalona misy familiana ao anaty misy etaneta ao anaty tena miandrandra mihitsy manofonofo mihitsy hoe tena miala tao reo vehivavy reo tena misy zavatra mihitsy anatin'ny se tena manofonofo tena olaza vadiny mpanjaka ihany na zaty de lasa izy nandao ny fiainana izy miala tamin'ny zavatra mety namatikatitra azy teny izy zavana malala tsika rehefa manaiky ny antson'Andriamanitra dia miala amin'ny fahotanitsika miala amin'ny zavatra mamatritsika miala amin'ny fahazaran-dratsy be dia be ny olona amin'ny vavolomelona fa zako a tofoka sigara be mihitsy taloha firytaona fahako sigara dia afaka sigara halleloia sa le olona mpitsangajanga afaka tamin'ny fanompontsango sy mpitsangajana halleloia za dia olona tena tandeha boîte de nuit be mihitsy ny tena ohatro tena afaka tamin'izany halleloia za dia tratrana fatorana tahaka an'izao sy tahaka an'izao namatotra nahako ny karazana devolo ohatr'izao fa afaka tamin'ireny halleloia halleloia fa ohatr'izany mihitsy reto vehivavy reto miala tena izy ny lany ny zavatra maro teny amin'ny fiarahamonina ry havana ny vonina hoe izy ireo ho any an-tranony mpanjaka reo ny rodorodo nandehanakano reo ho an'iny ampakalana e halleloia miandrandra fampakalana dia lasa mandeha any amin'ny Estera toko 5 zany tantara-teneniko anao zany a Estera toko 5 andininy 7 aoka ny mpanjaka anendriolona amin'ny isa tokony eran'ny fanjakana rehetra aoka ovriny reny zazavavy virjina tsara tany rehetra ho atsotsana reny vohitra ho amantsindranona mpanjaka vehivavy virjina sy tsara tany rehetra tsy sakanavaka atonga tao halleluia efa dingaanaray zay dingaanaray tena tsara dingaanaray tena mety satria nahoana sady namaly ny antso no tonga mihitsy tao amin'ny antso tsy ratsy zany tena tara ny havana tsy nitenoziny hoe avina na vehivavy rehetrarehetra ty dia nitenoziny elonay zany e ho avy any zay rehefa anina fa tena vonandre dia lasa mety zany bravo halleloia bravo tonga dia nanapaka dia nandeha ny fotoana rehefa tonga tao anatiny lapatoro zareo a reo vehivavy be reo averiko ny kodiny vehivavy dia fengona sady mampianatra zany a sady fampianarana ty tokoteny ity fa ho avy Jesosy rehafana ho avy Jesosy ny kodiny vehivavy dia fiangona nandeha reo vehivavy rehetra reo rehefa tonga tao anatin'ny lampy reo dia mitovy ny zavatra nomena an'ireo ry havana samy nomena rano reo a ny diovana zareo afaka vakinareo a ny tantarany Estera ray manontolo Estera toko 5 vakio manontolo fa fiteniko ilay izy samy nomena rano reo tonga tao dia ny dio reo halleloia no diovina tamin'ny rany Jesosy angetsika rehefa mibebaka niala tamin'ny fahazaran-dratsy samy no diovina nomena sakafo nitovy reo tao nitovy daholo ny fikarakarana natao tamin'ireo vehivavy be dehibe reo ry havako malalako sika rehefa mamaly ny antsin'Andriamanitra ry havana dia mitovy ny amahana an'Andriamanitra tsika mitovy ny zavatra omena tsika tsika angena havana baiboly ray ihany angena omena tsika rehetrarehetra kristianina maneran-tany fa tsisy mihitsy hoe
Corée du Sud hafa ny baiboliny dia kristianina aty Afrika baiboly hafa mihitsy indray koa ny anazy dia kristianina jiosy hafa tsia fa baiboly ray mitovy no nomena ny kristianina rehetra. Amin'ny fotoana zany manaiky ny Andriamanitra hoe Jesosy araisiko ianao tompo sy mpamonjy ny tenako ialako ty izao tontolo izao ty ialako ny fahotana toy izany izay Jesosy avy ary dia izao omena sakafo ianao omena rano fidiovana ianao mitovy ny zavatra ataony olona rehetrarehetra izay mivavaka fa tsisy fiangarana tsisy hoe ianona ny angarako dia nataoko matsirotsiro kokoa ny sakafony fa ny ianona nataoko ronona mana fotsiny satria tsy dia tiako na hoe na rano fidiovana ianona ianona tsy omeko rano fidiovana fa ianona omeko rano fidiovana tsia fa ny baiko azo ny mpikarakara dia mitovy ireo vehivavy ireo ataovy anaty lapa karakarao io. Halleluja. Tena mikarakaraina mitovy tena nafinaritra be mihitsy ny fiainana atao. Misy karazana ohatran'ny sorepsepy fiomanana tena nafinaritra fiomanana tena hoe anatina fomafana mihitsy tao anatiny ny fotoana amataonany na amataonany angamana izay no manana tao anatiny io lampy io tena hoe tena anatin'ny foantiny isanandro mifoa ianao dia izao ho vadin'ny mpanjaka ho ampakarana ndao dahoany miomana dahoany nefa inona nao andranay fampakarana somebiseby miomana isanandro ny sisa mety tena misy fotoana tena mitady atavy kely ohatra miakatra amin'ny poids dia mampiena kely mihitsy hoe ahena kely relo poids dia manao sport kely relo fa sao dia mitombo ny poids dia tsy rany tena hoe fiomanana io zany lafany ao am-po zany fampiakarana ao am-po ny fampiakarana tsara zany tsy mbola misy malatsy azany mihitsy fa tena tsara izany tsy nafantatra fa hoavy Jesosy izany kristianina tsy miteny amin'izao fotoana izao fa hoavy Jesosy rehefa namanala tsy malala amin'izany eny eny olona zay rehetra nandray an Jesosy dia malala fa hoavy izy ary samy miandra zany inona moa fa tsy nampatsara nahako ny tantaran'ilay virgine folo ilay dina dalasy dimietry mitovy ihany mitovy amin'izany ihany ny tantaran'ny Estera ity samy virgine samy miomana samy mikarakara vatana fa teo amin'izay eo amin'izay ao ireo izay ten'Andriamanitra tanany apokalipsy ozy izy ny ten'Andriamanitra ireo izay voantso sy voafidy ary mahatoky ireo tsy maintsy feno ireo fepetra ireo sady voantso ianao no voafidy ianao no mahatoky ianao zay vao maniny zay vao afaka mandresy ny mpanjaka folo ianao. Alleluja. Ireo zany fepetra takina amin'ny olona handresy fepetra takina amin'izay maharesy. Alleluja. Amin'ny olona handresiny izy ny mpanjaka folo tsy maintsy feno ireo fepetra ireo tonga ny fotoana ny avana malala hifidy amin'izay ny mpanjaka ny zavatra tao ny ombolan'ireo vehivavy maro be ireo tena zavatra ny fanarahana ary tena niraisany zareo saina rehefa nomena rehefa afaka vakina ireo ny ten'Andriamanitra fa samy nomena fafahany ireo nomena fanalahana ao amin'Andriamanitra dia manana safidy ho any olona Andriamanitra tsy maneritery zany omena fanalahana mihitsy ianao ireo daholo ny akanjo ireo daholo ny makiazy ireo daholo ny vernis ireo daholo ny kavina ireo daholo ny zavatra rehetra nomena mitovy etagera be tonga dia feno karazan-davatra izay ilaina na volamena na vatosoa na akanjo mamirapiratra na inona rehetra ivenana ny apokalipsy teo vetivety azafady verenantsika ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo tiako tena ho voarainao ty toroteny ty androany apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andininy faefatra vakitsika androany hoy ny ten'Andriamanitra ny soramandry aloha dia izao ny soramandry ny amin'ilay vehivavy janga dia Babilôna izay nitaingana ny dibidia
ny volonjaky. Vehivavy zany aveko, ny vehivavy dia kody ny fiangonana. Zany hoe fiangonana manina zany, fiangonana janga. Sady mivavaka no mitsangajanga. Sady manompo an'Andriamanitra no manompo sampy. Dia jerenao tsara. 2:4 Apokalipsy 7:20. Hoy ny tena androany, raha vehivavy dia mitafy lamba volomparasy sy jaky, ary mindravaka volamena sy vatosoa ary perla, sady mitaraka boka volamena teny an-tanany feno zava-be daveny dia ny zava-maloto momba ny fitsangatsangana. Inona hony? Nanina hoy ilay vehivavy? Ny akanjo fitafiana jaky, ny ravaka iny volomparasy, ny ravaka volamena sy vatosoa ary perla, mitazona kapoka volamena. Dia inona moa ry havana malala? Miverina ty amin'ny tantaran'i Estery tsika androany. Rehefa natao ny fifidianana, tsy zavatra ratsy le zavatra tena mamirapiratra be zany teo amin'ity vehivavy janga ity. Mamirapiratra. Jerena tonga dia fitafy tena, tsika hoa tsy manendrika fitafy hoe manao fitafy tsara, manaova fitafy tsara. Fa ny tian'Andriamanitra teneny eto zany tena ny amin'ny resaka famirapiratana ivelany. Mamirapiratra vatosoa volamena ka inona daholo? Mora mitazona kapoka eny an-tanany kapoka volamena, tena hoe tena ny zavatra rehetra ny aminy zany tena mamirapiratra. Tena valeur, tena hoe enjana ozy izy tsika. Naratsina le fomba fiteny. Fa tena zany mihitsy ry havana malala. Dia inona? Fa tahaka an'izany mihitsy ny vehivavy taty amin'ny Estera. Nanao ny fomba rehetra amin'izay. Aiza daholo ny vatosoa sy volamena sy ny zavatra rehetra fa manino. Mampakarina ngeza e. Ilay ny tony ka. Ilay ny tony. Nisy lakile tsy fantatry ny vehivavy rehetra amin'izay teo amin'izay nisy zavatra tsy takatry ny vehivavy. Tsy fantatry ny vehivavy rehetra hoe aiza le tena poa afahako mampakarina. Estera rerina nanan'izay ravana. Ary Estera dia sao. Estera io lefa tsy mba nivaky lohany tamina zany izy io. Ny zava-dehibe taminy dia zao, Andriamanitra ny tompoiko. Andriamanitra nankatoaviko. Jerenao tsara nge tamin'ny Estera ravana malala rehefa avy nifady any izy isao teo amin'ny hazo ireo sy mpanjaka dia izy hoe raha tahiny maty dia maty. Zany hoe tsy nasiany Estera valerany mihitsy zany no momba azy. Tsy problème io. Maty izy dia maty izy zany. Andriamanitra zany no namelana azy ho faty. Hoe tena Andriamanitra izay mahafoy eny no azo azy. Fa izay miezaka mahazo eny no ahavery azy. Fa izy tena dia olona tsy niraharaha ny aminy. Maty dia maty aho. Fa zao ny zava-dehibe aminahy, Andriamanitra no zava-dehibe amiko. Mankatoa an'Andriamanitra, zay lehibe atao-poko. Miakatra ampiakariny mpanjaka dia ampiakarina zany. Tsapakariny aho moa dia nataoko ahoanako zany e, efa nakatoa zay ny zava-dehibe aminahy. Akatoaviko izay zavatra teneniny, izay zavatra niainako, ny zavatra fantatro, ny zavatra tenenan'Andriamanitra, reny no akatoaviko. Zao na ny zavatra teneniko anao. Ity zavatra zany tena teneniko ty horetana renanitra. Na mbola ty teniko ty fotsiny ara no kapitrenanao. Alay feo dia partageany amin'ny olona rehetra izay hitanao tsy fantatro. Zao na ny zavatra teneniko ravana. Na mbola isy anjely ara hidiny eto aminay eto. Tena teneniko ty iteny anjely mihitsy iteny hoe minanako soa. Dia nany ianao mipataloha amin'izay mampionina fa mety io. Dia hoaniny kisoa dia nana miverina mijejojejo na anjely avy any an-danitra raha hidiny eto. Ahiteny za dia anjely Gabriela ohatra avy any an-danitra miteny aminao. Miverena manao ny zavatra nataonao taloha fa tsy nanino. Zay tsy anao. Zay raha fa tsy anao aho. Teniko zany. Ary ataoko retany. Renanitra zany. Tsy mila an'izany mahita mo fa olombelona ny teny an'izany. Tsy manao an'izany zay. Fa na mbola anjely ho aho. Halleluja. Zany ny fijoroanay zany. Niza iteny, tsotra fotsiny, ataonay io.
fantatray dia zao Andriamanitra mpanjinina eto. Andriamanitra mpanjinina eto. Baiboly nomenanay hatramin'izay tsy hiova amin'io zay. Niza iteny niza tsy teny. Halleluja. Fa izy tena nefa natena zany nanolona vehivavy be dia be izy. Nitondra volamena sy vatosoa nanao izay nety mihitsy fa tsy nety nizongozona tamin'izany mihitsy Estera. Tsy nety mihitsy nety hay dia zareo ve no hiavaka eto. Tsy eo daholo ny olona mba mianatra ihany. Zareo ve nga zareo ve natotsotra be eto tsy mba hanao zavatra metimety fa no mba miaraka mba raisina ihany mba jerena ihany marimaritra resina fa mahamenatra ty zavatra ty tena miavaka loatra. Jereo ny ankizy rehetra ny ankizy vavy rehetra ngira fa mety mifosany Estera. Io ndray le ataly ozy ny olona reto ndray io ndray le terisaina mety mifampipeka tao tadidio fa vehivavy reo vehivavy daholo reo ary fantatsika mitoetra ny vehivavy zany fa tena nisy an'izany tao mifampipeka tanana mihitsy. Ino ndray mandeha ny esoeso tena isan-karazany mandeha ny filemezana isan-karazany efa tsy karotry ny olona mihitsy izy tena ino tisy tsy mahafantatra anazy ny olona rehetra mikonikony ny ery amin'ny fanaovana ny mamilampiratra fa izy tena maniny lasa izy mitokany ery dia efa tondrondrolona molitra. Ino ndray ozy olona zavana tsy manino zany fa mampakarina fotsiny venao. Zay ny zava-dehibe ho avy ny fifidianana. Izy ho fidiny ao ary ino fidiny iny no hiakatra eny. Ino no hiakatra eny. Halleluja. Ary io vitsy foana. Ao ao sisa matiovaka izy reto fa maro ny voatso nefa vitsy ny voafidy. Io vitsy foana io tsy betsaka zany. Aza mieritreritra mihitsy ho amintsika hoe tsika dia ho be dehibe zany ny olona hitovy amintsika. Tsy misy zany afana na mbola hivadika karekare ary ny tany tsy misy zany satria nahoana efa voasoratra fa vitsy. Anankiray tao anatin'ny vehivavy amanarivo mety amanarivorivo mity fa ray ao no nahatazona ny zavatra io nafantatra ny secret. Aiza ny secret. Halleluja. Tsotra fotsiny ny Estera tazomiko ny anahy miakatra dia miakatra. Za tsy manaikitra tsy manaiky adroadron'izany izy eto zany. Nizaniza iteny anahy ozy izy Estera tsy manaiky an'izany aho. Ary za miny fa nambola hiaso ireo sy mpanjaka zany namoaka teny hoe ianareo vehivavy dia manaova tsaratsara daholo nareo a. Ozy izy Estera za zao ihany. Halleluja. Zao ihany no mety amiko. Halleluja. Miakatra Andriamanitra voafidy aho dia voafidy tsy voafidy aho moa dia zaho nefa nazatany efa fiainako le izy. Halleluja. Halleluja. Tsy mandisy fanantenanantsika zany ny fijoroantsika rehefa na tsy mandisy hevitra antsika Andriamanitra ary tsy mametaka antsika Andriamanitra. Tianao Jesosy voafidy Estera izy rery tao anatin'ny vehivavy amanarivony. Ianao ve voafidy? Tsika ve voafidy? Tandremo fa raha tsy voafidy dia tsy maharesan'ilay mpanjaka folo le niteneny manatany any Apokalipsy. Raha tsy voafidy dia tsy miakatra tsapakanina tahaka ny Estera. Raha tsy voafidy dia tsy tahaka ilay virginy dimy endry izay tsy eny mampakatra. Halleluja. Raha tsy voafidy ry havana malala tsy tafakatra. Tsy ny voantso ny zava-dehibe, tsy ny mamaly antso ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe atao izay atonga anao voafidy. Halleluja. Any aminao ihany io. Andriamanitra tsy hoe manavakavaka be mihitsy Andriamanitra dia any amin'ny voalohany dia efa hoe reto ataoko fidiana dia reto ataoko tsy fidiana. Reto virginy efa endry hatramin'izay mihitsy reto fa reo rehetra efa adala hatramin'izay mihitsy tsy mifidy an'ireo zany tia miankina amintsika ihany no atonga antsika ho voafidy na tsy voafidy. Miankina amin'ny tempo taon'ny Estera na tonga azy niakatra. Halleluja. Aiza ny secret. Inona ny lakle ahafahantsika ho tafakatra ny havana ho ampakarina ny havana malala. Tianao Jesosy ho avy ny fampakarana kely sisy tsy fantatry voaviny ty fandaranteny tapaka fa za andrano dia tsy maintsy miteny mampijorana rehetrarehetra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ao avy Jesosy na herezintsika rehetra ataovy izay atonga anao voafidy tadiavy mihitsy. Inona Andriamanitra
inon'andriamanitra soa ianao ho diso fanantenana tahaka ny eto vehivavy marobe eto mba tonga tao andapa ihany mba ninana mba nidio ihany mba ninana ny sakafo rehetra tao ihany mba tonga tao fa tsy anisan'ny voafidy miverina n'olo daholo ekena fa ny vehivavy reo lasa veromaina fotsiny le fotoana laniny tao amin'le lapa veromaina fotsiny ny zavatra rehetrarehetra ny laniny tao tahaka ny tsisy ninina fa miverina ohatry ny teo aloha ihany sika tsy diso fanantenana so tsy zao ianao diso fanantenana afana mametratry nampakarina ihany efa tsy tafakatra tianao Jesosy minao fa nampahelanao zany tena zany mijoro hatramin'ny farany mahereza tsara dia matanja fa ho avy ny mpapakatra tsika voninahitra n'Andriamanitra rehetra any haleluia amen tsika haleluia tahiny tompontsika rehetrarehetra isorona no ampionina zay teny zay izay netiny teto amintsika teto Andriamanitra manakalepasoavana any amaly fitianao mampionina dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany misaotra anareo koa mampahery azy dia irariana tena hoe ampahery antsika rehetrarehetra arotsika rehetrarehetra izany tenin'Andriamanitra zany raha lasana vavamalala da iny tompontsika dia mahereza haleloia misaotra antsika rehetra zay tonga aloha mety misy aminareo mbola tsy voarabako dia arabako ihany anareo takandry tojo Jesosy mandrakizay Roly Anisa Rodine Marie Mami Sandola Kota Léonie zay mbola tsy voarabako ihany arabako efa nisy arabako tany aloha tany sy anareo rehetra zay tsy tafiditra amin'ny vatana miaraka aminay eto no ny antony takandry rana vavintsika Charline zao dia tena tsy mety tafiditra mihitsy hitany hoe le vidéo fa tsy mety voavaky le izy mampalahelo mivavaka ho an'ireny olona reny tsika mba ho tahin'Andriamanitra ny faiko na connexion na fitaovana no anton'izany fa dia izay aloha le zava-misy dia mahereza tsika rehetrarehetra fa misaoran'Andriamanitra tsika zay tafiditra ny tompo fa nyray heritovo makasitraka atsika rehetra tombositra zay mitombositra tombo fahasoavana mampionina haleloia tsara zay toriteny zay ary mandrisika atsika mba ho isan'le areza tsy mampinge ohatra tsy mampinge reo mazany hoe ianao olona tsotra kely hoe za olona tsotra kely ty aresy mpanjaka folo ary ireo mpanjaka folo reo dia tsy hoe andrianam-ponimerina dia rafoy dia rangita dia ralambo dia ranavalina dia rasoerina fa mpanjaka folo reo dia voalazany tenin'Andriamanitra fa reo firenena le mpanjaka folo tena andrainy fahefana andreny fanapahana ary tena endrika biby mampatahotra manotaota ho ny tenin'Andriamanitra tena hoe biby matsiravina tsy mbola rehetra zany matanjaka sy manotaota zay sendra azy manitsakitsaka ary tena manam-pahefana manana ny fahefana rehetra mpanjaka folo ary raha mijoro ianao tazoninao Jesosy ilay zanak'ondry dia hoy ny fomba fiteny hoe miaraha mimpandresy haleloia miaraha mimpandresy fa Jesosy dia mpandresy tsy mbola resy hatramin'izay ka ho mandrakizay amaky ny tenin'Andriamanitra tsika apokalipsitiko fa 17 andiny 12 ka hatramin'ny 14 aminaran'i Jesosy ary nytandroka folo zay hitanao dia mpanjaka folo zay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toy ny mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy ray ora miaraka amin'ny bibidia ireo dia mirasaina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia ary ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izy ary aresy azy koa zay momba azy dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky ireto tandroka folo reto zany manana ny heriny ireo fa mba hatateraka ny heriny ireo dia tsy maintsy eo ambonin'ireo misy ilay bibidia ny hery ambony ny hery ara-nofotsika dia ny hery ara-panahy
de ao zany ireo mpanjaka folo tena manana tanjaka ranofo a mety manana tafika mety manana fahiratatsaina manana volana karena manana karazana tena hoe fahefana zay tsy takatry ny saina fa ao ndray le anankiray a lay bibidia izay manafagaro ny ara-panahy zay manatsofina ho ny tena andriamanitra aoka iaina entana anareo a aoka iaina fa ny zavatra lazainy eto de voakasika ny aranofo voakasika ny ara-panahy tanjaka aranofo tanjaka ara-panahy alleloia de nomeny ny bibidia le izy ary rehefa nomeny ny bibidia le fahefana de ny bibidia am'izay no mitarika ary zava-doza am'izay fotoana zay apokalipsy toko fa 13 ngevakitsika retvety apokalipsy toko fa 13 andininy voalohany ny amin'ny biby roa zay mpanompon'ny dragona ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra fa ny amin'ny ranomasina manana tandroka folo io ndray le folo sy lofito ary tamin'ny tandrony de nisy diadema folo ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenandratsy ny lohany amin'ity bibidia zany de lay nitondra fitenenandratsy ny amin'ny lohany inona moa ny fitenenandratsy ny fitenenandratsy de ny fanoherana an'Andriamanitra fanoherana ny didin'Andriamanitra fanoherana ny lalàna fanoherana ny fotoana izay napetraka Andriamanitra ary miteny ratsy an'Andriamanitra mihitsy manao hoe Andriamanitra nanao ny lahy de nanao ny vavy ohatra de lay fitenenandratsy kosa miteny manao hoe mitovy daholo ny lalàna vavy nefa Andriamanitra namorona lahy de namorona vavy eto tapaka ty fandaratsika ty satria tsy azotsika ilana ny tsiresahana momba an'izay zavatra zay na tapaka ny fandaratsika sanatria eto de rapisy maraintsika miona satria ny fitoriana filazantsara eto amitsika tsy possible mihitsy tsy tenenantsika fahamarinana ka raha ty mo zay ny antony anapahanana ny fandaratsika tetendray hoe sambatra ny fandaratsika tapahana noho ny amin'ny fitoriana fahamarinana tsy resaka lalina momba an'izay tsika mba iarovana ihany koa nefa mba tsy ho tapaka ianina de zany ary fa io de mazava ary efa betsaka ny mahafantatra izy moa ity bibidia voalaza ity ny zavatra tsy tokony ankivy atsika de zao andiny fa 13 reo de miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia zany hoe isy fivoriana isy fikambanana isy fiaraha-miasa isy alliance an'olona matanjaka zany eto amin'ity zao tontolo zao ty de reo olona efa matanjaka reo de amin'ny fahefana an'ilay bibidia atao inona io fahefana io entina iady amin'ny zanak'ondry entina iady amin'ny zanak'ondry misy fanazavana eo ambany eo andininy fa 5 avakitsika hoe ary izy tampo ny rano efa hitanao izay petrahany vehivavy janga de olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny lay vehivavy janga amin'io de lay fiangonana izay mijangajanga zany hoe olona tokony ho vehivavy tokony ho fiangonana ialofan'ny olona fa ny jangajanga zava-doza ngeravana ty fialana amin'ny fahamarinana ty ary afangaro amin'ny lasa aferikany betsaka ny olona tsy faly rehefa miteny le zavatra takatakan'izao satria ohatra miteny hoe tsika ohatra hoe zampy tsara fandarantsika mitsara olona manendrinendry mpanompon'Andriamanitra fa ryhavana tsy maintsy toriana nefa ny marina ny atao hoe vehivavy janga de fiangonana ary fiangonana de tokony hitarika ny olona amin'ny fahamarinana fa io vehivavy janga io mahajanga azy tena rehefa ampianarana hafa izy nanompo tompo hafa izy Andriamanitra nanavatra tsy hainareo ke manompo tompo roa vao manompo tompo roa fotsiny ianao de jangajanga zay ianao vao mihoatra ny ray fotsiny ny Andriamanitra ao ka tsy Jehovah Andriamanitra vao misy zavatra hafa ataonao Andriamanitra ao de efa vehivavy janga zay mandray fampianarana tsy izy manaparitaka fampianarana, tsy izy mivoana am'izay fampianarana. Ary ny
nambarany ten'Andriamanitra mandinika tsika am'izao fotoana zao zay aloha de mpandinika ny amin'ny filazantsara fa za miteny anao fa efa mibetsaka ny fivavahana mivadika fanimpotsampy am'izao fotoana zao efa mivadika fanimpotsampy inona moa ny olona alehan'ny olona eny fanimpotsampy ny alehan'ny olona eny fanimpotsampy de zao fotsiny tadidinao rehefa olona zay mpiteny labany te de mangatapita iny de mangatapita iny ndao angatapita iny anompo sampy izy manao an'izay ny androtsona ny tedavina ny amin'ny sampy tsy misy olona mitady fiainana mandrakizay zany makany amin'ny sampy hoe iny ny angatanareo eto amin'ny zoiany izy re eto amin'ny doaniny rasoa velon'oro tsy fantan'ny tsy haiko daholo rehefa hoanarina sendra voatonika eto meratsina misy rasoa velon'oro eto amin'ny doan'ny ranoro misy an'izay ranoro zay kay tsy mbola nisy tany mitondra tantely de mitondra tokagasy de mitondra kolamena de ny antona fangatana hoe mba azo fiainana mandrakizay hitan'izany ianareo ngambo ianao toran'le mpimazy an'le akoho iny ngambo ianao ihany nenjehan'le mpimazy amin'iny tantely amin'ny tavoangy etonao iny ra hitady fiainana mandrakizay ny ary ianao tsy eny mbola nitan'izany aloha zahay fa angatapita iny de inona moa ny tiako atongavana ny fiangonana ngeravany nitadavantsika fiainana mandrakizay aza miteny anareo foana hoe fiainana mandrakizay zany raha zany nikatsahantsika de niteny Andriamanitra efa miteny foana ka tsao aloha fanjakako sy ny fahamarinako de anampo anareo zany rehetra zany hoe sika ngery avana tena tsy voatery kory tsika manao atomavaka fangatapita iny zany angatahantsika ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy olona andeha ho any an-danitra ka manitra fadiran'ovana tsy mahafantatra ninona momba zao fitahin'Andriamanitra zao zany tsisy zany ety ianao de efa ampianarin'Andriamanitra manana zany fiainana alleluia ka le fiangonana le vehivavy jangy eto de fiangonana mitondra fampianaran-diso ary fampianaran-diso io matetika de mampirona ny olona foana ho izy ho tia ny mamoana ho tia vola miaratsy anareo am'le olo fa zay foana ny efa fahazarako hatram'izay fa fahazaran-dratsy misy manodidiko foana amin'ny olo koa mahatonga ana le mierina lavy reny fa ilana tsindro zao de gaga nareo tsy ngezangeza fotsiny am'izao olo keo voasafosafo matetika mantsy izy io ilana tsindro indrindra efa manengelanareo le fietsiko teo ny tena matry rano zay hipetrahan'le vehivavy jangy de olona sy voaka betsaka sy firenena mafo zany hoe firenena samihafa fiteny zany hoe io fiangonana io zany de io vehivavy jangy io de mipetraka eo amin'ny olona be de be de voasarin'io daholy voasarin'io fiangonana io daholy voasarin'io fotom-pampianarana io daholy zany mahatonga anay eto amin'ny fandarantsika tena sarotiny tsy hoe tsika tsy te ho tahin'Andriamanitra fa teteny aminao zao hatramin'ny nanarahanao fandaran'ity ve fantany zany apetrako aminareo hatramin'ny nanarahanareo an'ity fandaran'ity ve tena valioany aminareo any ny tendry any anatin'ny sainareo any eo anatran'ireo sy Jesosy hatramin'ny nanarahanareo an'ity fandarana andramaka izao ty ve ny nahantrynareo tenina hoe tsapanareo mihitsy ny totongana ny fiainana hoe directeur nareo taloha zao nareo lasa planton na lasa tsy fantatra na tsy ratsy ny asana planton koa fa nytiteny hoe ny totongana ve ny fiainanareo satria fa tsika tsy mitorety foana hoe ty clique ty voly ty de tena tsy mitanao anao an'izany mihitsy ny fandarantsika eto hoe io misy sarina vola be de teny aminao hoe ty ho azonao ty amin'ity volanyity fa gazy miteny anao hoe rehefa tsy manao andre de manozona anao andre hoe tsy azo andre mandrakizay ianao manaraka nytsika ny fitahin'Andriamanitra mitetemenaka sy diatsika fahasoavana sy famondrapo ao anatin'izany daholo na fitahiny zany na inona manaraka antsika amin'ny andro rehetra inatsika fa ny mampaleno reo vahoaka betsaka hoe de petrahan'ilay vehivavy jangy zao re avana malala ho mafy tiadytsika ty ary ho diso hevitra ny toetrany devoly de zao saotra iama saotra ny lina saotra anareo ho an'i Jesosy ny voninahitra
zao ny zavatra mitranga io le vehivavy jangy io a zany hoe le fiangonana ampanantenana zavatra ara-materialy a ampanantenana volana sikitana io tena eko anareo a ny devoly tsy mahavita tsy mahavita ary tsy manaiky nahita olona sambatra zany zay tady dio zay asery manao paky taminy olona dia ampanantenainy volana sikitana fa tsy fony reny iadany zany mandainga dia jereo tsara ara-tandroka ny andiny fahina amby folo ara-tandroka sy ny folo sy ny biby dia zay fitanao dia reo no akala le vehivavy zany ka anao tsinitsinina sy ampitanjaka azy sy hinana ny nofiny ary andevina ny tenany amin'ny afo tanareo raha ohatra moa very avana ho tena hoe zay zany a reny olona manao paky tamin'ny satana reny zany a dia tena hoe anakarena mandra-pahafatiny ka ozy izy hoe tena alao zany fa votsitry zany lanitra za iainy eto tany e fa tenenko anao meny devoly aloha ny arena sy ny voninahitra fa mandanianareo fiainan'olona anakiray a manao paky tamin'ny satana manakarena be iny fa iny tsy maintsy alain'ny devoly baraka iny tsy hoela tsy maintsy ho alain'ny devoly baraka amin'ny fomba tsy takatry ny saina iny ary potika ary ny fipotehan'ny fiainana iny tena potika tena dia matetika izy ireny a manana miariarena be dia reo aren'ireo iainany kely 5 taona 10 taona 5 taona fa ny fihefaran'ireo arenan'ireo koa fa ratsy fa mety dorany may reo mety potika mety tsy fantatra tsony satria iza ny zavatra mitranga potehan'le le bibidia any manapotika an'le fiangonana nefa teo a nataony aina teo aminy ajanontsika eny amin'iny teteny aminareo fotsiny aho manao hoe ten'Andriamanitra dia miteny Korintianina voalohany toko fa 10 andiny fa 7 ho izy Paoly amin'izany raha lahy malalako a dia miorena tsara aza miova ary mahefa be amin'ny asan'ny tompo satria fantatreo fa tsy foana tsekoana fikirizanareo aina ao amin'ny tompo miorena tsara dia aza miova inona ny tantaran'Andriamanitra anao vehivavy ianao zao fiangonan'Andriamanitra tepoly ianao aza mivadika ho janga fa miorena tsara araka ny teny mampino teo ry Paoly ngery avana natonga ny Paoly ny tso jerenanao ty tenin'ny Paoly ty Galatiana nareo ma tsy mety mieritreritra hoe mba miresaka koa mampionina fa dia na dia misy anjely maninona tsara fa tena teneko anao fa marina zany raha ny olona nitarika anay an'izao fahamarinana zao ny iverina hitarika anay teny hoe diso zay reto fa tena tena etikoa tena tsy sabata zany ny andro natao iankofana amin'Andriamanitra tsy fitsaran'izany aika tsy zany biby maloto sy biby tsy tokony hoanitsika zany aika tsy isy an'izany tokoa fa diso zay fa verena amin'ny fiainana taloha ihany fa tonga ny an-danitsika zay tsy verina ary na dia anjely tokoa ary i Paoly ngeny Galatiana toko voalohany andiny fahaenina andiny fahavalo ny soramandry manomboka amin'ny andiny fahaenina dia ny fananarana ny Galatiana noho ny fivadibadiany sy ny fanambarana na maha-apôstôly amin'ny Paoly Paoly zany dia tena vakivava fa ny Galatiana dia mivadibadika ary ny Galatiana dia miovaova efa mety ny atao ao amin'ny Jesosy ao amin'Andriamanitra rehefa tsy mety ny atao mitady Andriamanitra fa na mifanohatra amin'izany misy karazany mantsy ny olona misy ny olona tahian'Andriamanitra izy dia manompo an'Andriamanitra fa mandalo fizaham-toetra izy dia miala amin'Andriamanitra misy rehefa mifanohatra amin'izany manao fizaham-toetra le sahirany teo ao vo aiza ianao fa vao mipoaka ireny fitahian'Andriamanitra dia efa tsy hita hoy Paoly gaga andiny fahaenina Galatiana toko voalohany andiny fahaenina gaga raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa voantso io le amin'ilay izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy io le niantso resaka niantso teo resaka momba an'io mantsika ny voantso dia voafidy ny matoky rehefa zao gaga raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa io ngerevana filazantsara ihany no entin'ny olona anovanao io raha ohatra anao mpivavaka zao ka tonga dia dadana be mitenanao
avy ty ndao nompodevoly aia moa ianao ty avy atsika ny nompodevoly tsy makany ny olona afilazantsara hafa ihany ohatry ny mpanompon'Andriamanitra ihany filazantsara verse ihany netin'ny olona namily ny Galatiana filazantsara hafa ozy Paoly izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabatabana reo ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy. Ny Galatiana mieritreritra hoe filazantsara ity. Mahita ny olona mitabataba eo ianao, mahita n'le olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tampoka eo ianao, mahita n'le olona manao fihetsika isan-karazany eo ianao, dozany ity ny tena filazantsara. Foy Paoly, nareo mahita ny filazantsara, zaho mahita ny filazantsara hafa ary tsy an'ny Kristy. Fantatry Paoly ny filazantsara ny Kristy ry havana, tena mitondra foana. Izany hoe ny tena tanjo ny filazantsara ny Kristy to dia afantaranao ny filazantsara ny Kristy dia zavatra tokana ihany, tsy mikatsaka fa tsy ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mikatsaka fa tsy ny lanitra ry havana. Nataony Jesosy tsy nanazava naory ny olona, nomeny ny mofo, nomeny ny hazan-drano. Amin'ny Jesosy zany zavatra tokony atao. Ireo olona tsy omby 5,000 ireo tsy niteny tamin'ny Jesosy mba meo mofo moa dia meo hazan-drano fa Jesosy sy nahita hoe aza velanareo moa izy fantatra Jesosy fa tokony omeny, fantatra Andriamanitra nge tokony hotahiny so dia adinitsika ary zany. Fa tsy zany nanaovantsika antobavaka androany raha pitsika dia hivavaka mba ho tahiny Andriamanitra so dia tsy ho tahintsika amin'ny herinandro io. Zana tsy hangataka an'izany ary fantatro ny raiko, fantatro ny raiko fa tsy maintsy hamelona izy raha pitso, tsy maintsy hitana izy amin'ny herinandro io. Hoaiza ary hitady aniza ary hitany fiainako, fa ny any angatahako no mba hatongavako any an-danitra satria io tsy ho any daholo ny olona rehetra. Etika ravana rivotra ienana zany na ny manotana ny masoandro ny tena Andriamanitra miposaka amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Dia ny ratsy fanahy ary ve mba manana dia zany ve dia angataka an'izany mba me masoandro Jehova. Nefa namposany amin'ny fanilanitra kosa dia natokana ho azy zay voanso dia voafidy dia zay mahatoky. Erona tsara hoy Paoly andiny favalo, fanahy izay na ny anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa mitoriana taminareo aoka ho voaozana. Enjana ke zany teny zany hoy Paoly, na dia misy anjely aza midiny avy any an-danitra ohatran'ilay teny mampilo teo izy dia mitory filazantsara hafa. Hoe hitany hoe mivoana zany nefa hitany hoe tsy anjely io, tonga dia ozany hoe voaozana ianao satria nanova. Dia marina mihitsy teny mampilo zao zany misy anjely midina dia miteny rado aza manany zany sotro indray toka fa toka tena voaozana rado aza mitandry rano sabaty zany fa tsy zany tsony zao fa ambony fahasoavana zao fa niteviny Jesosy teo amin'ny rano teo ambony azo fijaliana tamin'ny rano ny biby maloto to dia tena enkeo voaozana zany araka ny tenin'ny Paoly. Araka ny voalazana eo izy fa iny dia lazaiko indray ankehitriny raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo aoko voaozana izy. Ary ankehitriny olona va nilako fitisan'Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona, raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompon'ny Kristy. Fa ampahafantariko anareo rahalahy ny amin'ny filazantsara izay efa nitoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olona zany fa za tsy nandray avy tamin'olona ary tsy mba nampianarina an'izany tamin'ny fanambarana fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Alleluia. Misaotra anareo aloha mba mijoro vavim-belona kely amin'ny fandarantsika eto fa zay koa resy lahatra fatahin'ny tompontsika eto katsaka ny lanitsika fatahin'ny tompo dia miorena tsara aza miova fa ao arinao tsika hita vokatra zao. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra hoe mitandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fahefana fa mandray fahefana ho an'ny mpanjaka iray ora miaraka amin'ny biby izy. Ten'Andriamanitra dia miteny any Apokalipsy toko ambadika eo ihany, Apokalipsy toko 7:7 na 7:7
momba ny ora ray io ny ten'Andriamanitra hoe fa tamin'ny ora ray monja ny nahafoana ny arena be toy izany. Bakeo ny Apokalipsy 7:20 andiny 5:10 hatramin'ny 7:10 ny mpandranto izay izany zavatra dia efa tonga nanankarena taminy dia nijanona tena lavitra teny no nifatorana sy ny fanahitenana ka hitomany sy isaona ary ana hoe indrisy ilay tanàna lehibe izay nitafirongolo fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaka ary ravaka volamena sy vatosoa ary perila tamin'ny ora ray monja ny nahafoana ny arena be toy izany. Io le ora ray monja mba nerahan'ilay biby disy ilay dragony fa mandray fahefanao tompo-mpanjaka iray ora miaraka amin'ny biby disy dia misy olona dia faly ery miaraka amin'ny zareo amin'ny ray ora io ampiadanina asena mitaingina an'izao tomobila tsara tarehy sy tsika tsy contre ny tomobila tsara tarehy ary za hitanao io dia tena farak'izay ty tomobila tsara tarehy fa nefa kosa lohalarany eo amin'ny fiainako ny mitandrina ny fahamasinana mitandrina ny filazantsarany Kristy satria akory tsy hoe ohatran'ireny jiosy gasy reny ka hoe tsy tia manan-karena mihitsy ka atao ohatry ny hanan-karena sy hanam-pahasoavana tena tsofoko rano amin'narany Jesosy mihitsy ianao zay rin'ny finao ny omen'Andriamanitra anao anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavana fa le ora ray mba nerahana tamin'ireo ny olona zay nikoaka tamin'ireo ora ray any nefa ora ray koa ny ampiten'izany zavatra rehetra zany ajantsika ny amindro zareo andiny 14 tsika zao ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry alleloia ahoana ray le zanak'ondry ahoana ray miaraka amin'izany zanak'ondry zany Apokalipsy 14 andiny 5 dia raha mijery tsika ny Apokalipsy 14 dia ny amin'ny zanak'ondry sy mimpanaradia azy any andiny 5 tsy nisy laingita teo ambavany ary tsy manana tsy nisy andiny 14 ireo le tsy voaloto tamin'ny vehivavy tanao fa virjiny izy tsy voaloto tamin'ilay vehivavy jangy ireo alleloia amen. Ireo nanaraka ny zanak'ondry naiza lehany tiako niaraka aminao Jesosy naiza hitondrana hoa naiza fa tsy rehefa mafy ty dia efa sambo miletika ireo le nanaraka ny zanak'ondry naiza lehany ny dikan'izany dia ireo lay mahatoky alleloia ireo ny navotana tamin'ny olona avy tamin'ny olona voalombokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ary tsy nisy laingita tena ambavany ary tsy nanatsiny izy naiza lehany ireo le voalaza riana hoe mahatoky ireo le ady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy tonga zany dia tenenanao ny faran'ity filma ity alleloia misy fotoantsika mijery horonan-tsary dia mampitaitaina hoe ahoana ary ny faran'izy ity faty sa ho velona za taloha mandraky ity ny androany moa zany dia faran'izay tsy tiako ny amin'ny taitaina za tsy tiako mihitsy zany anaovana taloha anaovana surprise mampitaitaina tena tsy tiako mandreraka amin'ny foko dia tsy tiako mihitsy reny za zany tsy mba tiana zany anaovana surprise mampitaitaina zany fa za rehefa taloha manofa film reny taloha na manofa CD misy film dia mampitaitaina be le film eny antenatena dia zao ny ataoko avanceko iny aloha dia zao dia jereko fotsiny farany fotsiny jereko tena farany mihitsy hoe mbola velona ve rôle io izay fotsiny dia hitako io fa mbola velona izy milanja basy efa mandeha votovoto fa miaramiakatra amin'le soratra iny izy mandeha tsy maty ambariko amin'izay seza dia averiko any amin'ny voalohany amin'izay le film dia zao ninona midona ninona mitranga misy fotoana io menjera le rôle io menjera be ny ambony eny misy fotoana io efa voadidin'ny fahavalo misy fotoana mivadibadika ny tomobila entiny dia mirehatra tadidiko zay taloha mijery an'ireny kaniazy mihitsy ny tiako ilaina jery an'le film amin'izay avy reo dia mahafinaritra le film fa za efa zotra zay kesy tsy maty io e fantatra fa tsy maty io misy boky zay taloha radonze dia misy an'le hoe misy boky zay hoe misy an'le hoe isa moa zay moa le bota misy rangahy zay ao amin'le bande dessinée gasy zay le bota kely zay izy
de tamin'le filma te voatifitra izy ka za pijery an'le za mpanao an'ireny koa za taloha mpanao sary de manao bande dessinée reny mihitsy zay taloha de manaraka tsy mirahaty amin'ireny reny koditra danza avotra benandro ohatra zany idonga kely le amin'ny boky de voatifitra donga kely de tapitra le boky de eo mbola hitohy tena nalahelo be ary amina tamin'izay nalahelo tena nanjombona mihitsy le idonga kely zay matsy mampiomehy de voatifitra donga kely nalahelo ka le boky isam-bolana voavoaka fa tsisy niditra tamin'ny lohako ny fianarana tao any amin'ny donga kely donga kely tena nalahelo fa avy eo nareo voaka le toyan'le boky tsy maty donga kely fa olona ny sandoka ho donga kely no maty faly tamin'izany tena hoe tsy nampitetain ka omeko anao tonga de ny fiafaran'ny filma no omeko anao eto androany andiny fefrevolo ireo de iady amin'ny zanak'ondry tsy rahantsika tsony zany fa ny zavatra fantatsika ary ny zanak'ondry aresy azy halleloia ninona midona zany ninona mitranga ny zavatra fantatro ny zanak'ondry andresy zany a ny zavatra tokony ataoko makeo makany amin'ny côté any zanak'ondry na mafy io namora ole fomba fiteny ole tsy fomba fiteny fa de nitolitsika teo nanaraka ny zanak'ondry naiza lehany na misy ady ohatry ny ahoana zany a ny ataontsika fotsiny de manaraka ny zanak'ondry naiza lehany zay le mahatoky zay le endriky le mahatoky zay manaraka ny zanak'ondry naiza lehany satria le zanak'ondry io de aresy azy satria izy manino tompo sy mpanjaka ny mpanjaka raha iaraka aina aza miaraka amin'ny président pourtant fa tonga de filohan'ny république rany ary tsy filohan'ny république fa mety eo tena filohan'ny Nations Unies mihitsy alleluia misy olona mifikitra amina président pokotany zany miaratsindra misy président pokotany fa kely ny fahefanareo ny oleo fokotany nanareo fahefana filoham-pirenena mihitsy atao ny olona miady mafy amin'ny ratsindrany anao mitanginy hélicoptère zany angeny filoham-pirenena fa filoham-pokotany zany manao certificat de résidence reo vao mahazo ola ianao fa maninona ony reo iady amin'ny zanak'ondry fa ny zanak'ondry aresy azy satria normal be izy maharesy azy aiza nisy olona andresy an'izany tompony tompo sy mpanjaka zany misy tompo maro be zany eo na mpanjaka folo kory eo na mpanjaka telopolo na mpanjaka dimapolo na mpanjaka arivo ty zanak'ondry ty tompony tompo halleluia de mpanjaka ny mpanjaka zany fikambanana mpanjaka niza mpanjaka zany izy mbola mpanjaka an'ireo halleluia normal be izy maresy ary zany tetananao fa maninonao tsy mety miaraka amin'le maresy ary koa ny ten'Andriamanitra ary aresy azy koa ary tsy Jesosy rery mandresy tsy le zanak'ondry rery mandresy fa zay momba azy rehetrarehetra koa iza moa ny olona momba azy zay miaraka aminy de reto ny olona miaraka aminy tsy le manao tompokotompoko ny ten'Andriamanitra tsy le mpizara verset amin'ny Facebook zay aloha zany de ampiteneniko anao tsara mihitsy so de zany hoe za Jesosy isan'andro tsy maintsy mizara verset ray amin'ny Facebook eto de zany hoe kitokely io de ao le tenin'Andriamanitra mampahery anao sy ratsy aloha zay fa tsy zay le hoe momba azy so ianao mieritreritra mila hira evangelika isan'andro ianao de io zany hoe zay le momba ny Jesosy tsara ihany zay fa tsy zay ny resahana eto iza le naharesy miaraka amin'ny Jesosy zay momba azy de ny olona voantso de voafidy de mahatoky misy olona ao Baiboly rehetra olona voantso daholy ozy izy ny ten'Andriamanitra ary Samuela de mbola zaza de mbola tsy nanala amin'ny feo an'Andriamanitra fa nisy feo antso ry Samuela antso ange zany ry Abraham antso ange zany ry Mosesy teo anoloany lui-même ry Mosesy Paul nahoana ianao no manenjika antso daholo ange zany voantso daholo ianao io nge voantso raha zana soa Sylvie
fa izy zany aloha raha rahakoto mamonjy koa zao voantso de izy ny antso vonjy eo vidao e am'le ira le tompo akeko tsotro zao eny matoto e vidao e voantso daholo tsika rehetrarehetra ianao io voantso androany zao anao zany hoe nde mba hijerijery any inony ty toriteny voantso ianao halleloia nisy problème raha latojo nakany amin'ny poste de police voantso tojo e halleloia nisy problème raha nabavy berta izy nieritreritra problème andehan jesosy programme halleloia voantso ro lian'izy ka voantso rerika anatra voantso daholo tsika rehetrarehetra de zao tsy ampiny efizay de reo olona voantso sy voafidy misy jamba tao baiboly Bartimée nara natsony Jesosy izy eto aty le jamba de ozy ny olona amin'ny Marka 7 any ozy ny olona mifaly matoky andrasika fiamony teneny matoky mitsangana any amin'ny Marka andrasika jeziky zay teny zay Marka 7:7 matoky mitsangana miantso anao izy halleloia tonga de nanary lamby izy voantso e izy am'izay izy reo olona areseraka amin'ireo zay momba azy de olona voantso daholo tsika rehetrarehetra tonga eto fa zao mbola misy koa ny voafidy ny ten'Andriamanitra hoe maro ny voantso maro ny natsona aske Matthieu 2:20 misy an'izay Matthieu 2:20 andiny fa efatra ambinifolo fa maro ny atsona nefa vitsy no fidiny ity tantara ity de mampiseho tanteraka izay tantara zay ao amin'ny Matthieu 2:20 misy an'le tantaran'le fampakaram-bady nataon'ny lehilahy mpanankarena anankiray raha fitiny ny tantara io de natsona nanao fanasana le lehilahy satria anambady ny zanany de misy olona nefa tiako fakina ihany le izy fakiko aingana be Matthieu 2:20 andiny voalohany ary Jesosy namaly de nilaza tamin'ny fanarana ndraiky any hoe ny fanjakany lahy de taka ny mpanjaka izay nanao fanasana na fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy ary izy naniraka amin'ny mpanompo ny andro zay efa nasaina mba ka ho amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy reo zany loha de fa maro ny natsona ny zanak'Israely natsona taranaka nofidina manokana fa matetika ianao miresaka amin'ny jiosy da matetika miresaka amin'ny jiosy fa zany Jesosy zany amin'ny jiosy mitovy aminazy ihany tsy ny akabetsahany jiosy fa tsy ny jiosy rehetra de natsona fa tsy nety ho avy reo de aniraka mpanompo amakondra izy ka nhoe lazao am'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nandro ka efa vavony ny omby sy ny navahako efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra komakanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo efa tsy nahony akory zany samby lasa nandeha avy izy ny anankiray ho any amin'ny asany ny any amin'ny sany ny ray any amin'ny varony mivarotra n'izany ary sisa sambotra mpanompo ka nisitrasitra taminy sy namono azy ary de tesy ray mpanjaka ka naniraka miarabena de nandringana zany mpamono olona izany sady nandorony tanàna reo aloha zany de fa natsona fa naringana indray satria tsy nety nanoana ny antso de hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa zay efa nasaina no tsy mendrika komakanesa ianareo anesam-panandana zay hitanareo ka asao amin'ny fampakaram-bady asao amin'ny fampakaram-bady de mivoaka hoe amin'ny lalany reny mpanompo reny ka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary de fenimpihinana ny fampakaram-bady misy voantso fa misy voafidy ny voantso rehetra tany amin'ny tapany voalohany na re antso ihany fa tsy tonga ny voafidy indray de natsona atao anatin'ny fotoana tsy napozina ary voafidy ny anaran'ireny olona reny no fidina voafidy ny tena Andriamanitra ny mijanona toko
ojanona toko fa 2020 any tsy anareo no fidy any tsy anareo no fidy any fa zany no mividy andreo ka nanendry anareo a mba handesy amo mba haretany vokatrareo mba homendrainareo izay angatanareo amin'ny anarako na inona na inona areo zany le voafidy tsy izy no tonga teo fa izy no nifidina izy no voafidy voantso zay a de voafidy ary matoky iny amoa ny atao hoe matoky ny atao hoe matoky a de tena matoky hoe apokalipsy toko 2:10 oka atoky nareo a iza mainto an'izay teny zay apokalipsy toko 2:10 ho ten'Andriamanitra aza matahotra zay efa hiaretanareo indro de vola efa hanao ny sasany aminareo ny hatramaizina mba ho voazahatoetrandreo ary anapahoriana afoloana aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianareo mandra-pahafaty hatramin'ny fahafatesana zany hoe na de fahafatesana azy no mitonga eo de mbola hijoro ihany na de fahafatesana azy de mbola manompo an'Andriamanitra ihany na de ambanana basy azy mbola hanompo an'Andriamanitra zany ny ateo matoky ity zavatra voalazy ity zany ny atonga antsika andresy zany a ry havana tsy resaka tsotsotra zay zany tena teneniko tsy resaka tsotsotra io za andeha hanao pile évangélika loko miditra chorale ka aza ndray andeha hanao musicien fa évangélika any ataoko satria maniny za teo any an-danitra rehefa toroteninareo de mivoaka mpitendry voantso voafidy ary matoky te aresy ve anao matoky hatramin'ny fahafatesana azy hatramin'ny fahafatesana azy ozy Andriamanitra misana raika amby zato any fa raika amby zato andininy fahenina mijery verset maromaro sika ny masoko ijery zay olo matoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko izay mandeha amin'ny lalana marina no hanompo ahy Andriamanitra zany amizontsika am'teny zao efa mijery izy efa niantso izy a de efa mifidy izy a fa mijery izy iza reo matoky reo iza ny matoky no ten'Andriamanitra ny amin'ny Mateo 5:20 any ry mpanompo tsara sady matoky alleloia idila amin'ny fifalian'ny tomponao alleloia amen Jesosy Mateo 5:20 ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely anao de hotendreko manapaka ambe midira amin'ny fifalian'ny tomponao zany angely matoky zany angely matoky tsy misy lainga olo tenin'Andriamanitra tian'Andriamanitra tsy miova miorina tsara ho avy zany ady zany mampahiranao andro any aza matahotra an'izany ianao tsika ndray matahotra tena hoana hijoroana amin'izany ao anatinao fotsiny ny finiavana hijoro Andriamanitra efa niteny tsy hanao ny ady efa ho avy ny fotoana hiady tsika ny ambodisy sy ny tariny rehetra sy ny firenena rehetra de ny zanak'ondry sy ny anjeliny sy ny vovonjy ataoko amaina hoe tsika reto zany ohatra de tadidio fa neny Jesosy izy aloha neny amin'ny loha lalana izy no miady de tsika ato ariny tsy raha miorakoraka ataovy Jesosy ataovy Jesosy mahereza Jesosy zay ato arina anao zay midera anao ny ato arina tsy miady aorina Jesosy aloha mbola eo ny olo-masina sy ny anjely zay vo tsika le mba vovonjika tsinge tsy ady izy ary ny teny anao hoe iady ny ataotsika de miady amin'ny fakapana ny mahatoky miady amin'ny tsy fahatokiny satria ten'Andriamanitra de miteny mihitsy manao hoe any amin'ny Zakaria boky Zakaria ange maketsika boky Zakaria boky Zakaria toko 2:7 ho ten'Andriamanitra laso melohan'ny Zakaria loha de ijeritsika hoe Jeremia azafady tsy mbola Zakaria loha Jeremia
Jeremia 2:20 miady ataotsika amin'izany tsika efa mijery ady sisa fa tsika amin'izany efa mpandresy satria miaraka amin'ny mpandresy azonao miaraka amin'ny mpandresy tsy atahorana ho resy mandrakizay renao tsika mieritreritra ahoana ary niadivako amin'izany mampatahotra zany tsy mampatahotra ntsony efa miaraka amin'ny enjany tsika amin'izany miaraka amin'ny grand tsika amin'izany miaraka amin'ny chef tsika amin'izany miaraka amin'ny grand maître tsika amin'izany dia ny grand maître tsika no miady tsika toarina fa niady ataotsika dia miady amin'ny tsy atongavana amin'izany tanjony izany miady amin'ny fakapana mba tsy hatonga tsika atoky fa tsika efa voantso rehefa voafidy voantso ianao dia nanohana ny antso dia voafidy ianao satria efa natao ny hinana ny fanasana ianao any an'le Mateo 2:20 teneko teo a nisy olona anankiray efa amin'ny fanasana mbola tsy manao akanjo ihany tsy manao akanjo mitovy amin'le fanaon'ny olona mapakabady inona moa le akanjo fitondran-tena araka an'Andriamanitra fenao efa ao ianao efa mitondra tena araka an'Andriamanitra fenao efa mihinana ny fahasoavan'Andriamanitra fenao efa voantso zany aloha dia efa voafidy fa midingana tsy maintsy ataotsika mila matoky hatramin'ny fahafatesana ny problème ny fivavahana dia zao ny fivavahana ny mora matataitra ny olona indrindra fa ny fivavahana koa ny mora ilan'ny olona indrindra Jeremia 2:20 dia ny faharoa ho Jeremia ary ny mpife miaramila rehetra sy Johanana zanaky Karea sy jazany azy zanaky Hosaya mba mivahoaka rehetra na kely na lehibe dia nanatona ka niteny tamin'ny Jeremia mpaminany hoe masina ianao oka ho borahany eto anatrehanao ny fifonanay mba hivavao amin'ny Jehovah Andriamanitra ao re zay dia reto sisa ireto fa vitsy zay ry sisa na dia maro aza fahiny dia araka izao hitany masonao zao mba hambarany Jehovah Andriamanitra ao anay izay lalina mety alehanay sy izay zavatra tokony ataonay io fomba ny fivavahana io fivavahana kristianina dia io daholo miainga be dehibe fa kely sisa miainga be dehibe fa kely sisa dia reto zay ho sisy a manino vitsy zay no sisa na dia maro aza fahiny ry havana le maro reo zany a voantso fotsiny reo dia voantso aloha dia nisy nemotra fa nisy mbola natoky nanomboka ny tafy fahamarinana dia voafidy fa tamin'ireo voafidy reo amin'izay reto olona nitarena tamin'ny Jeremia reto dia zanak'Israely olona efa voafidy taranaka voafidy fa tao anatin'le voafidy nisy inona ndray reto sisa zay o sisa ny tena Andriamanitra koa dia milaza fa misy natay zanaka sisa zany hoe sisa betsaka ny teo fa kely sisa mitodika amin'ireo kely reo Andriamanitra ary Andriamanitra tsy manatena be dehibe satria dia voalaza ny tena Andriamanitra fa na ny lalina makany ary migodana makany amin'ny fahaverezana fa etsitery makany amin'ny fiainana mandrakizay io lalina etsitery io a vitsy ny tongany ianao aza mieritreritra hoe tena ny alehan'ny olona be dehibe dia izao tsy ariavana na ianao rery ary matoky fotsiny ve ianao sa tsy matoky tsy hoe aty be dehibe mpandeha ary kely mpandeha ity fiangonana ngeza be ty ohatr'izao na ianao io rery ary any amin'ny tany efitra tsy misy nizay mampivavaka anao a natapaka ary ty connexion antsika ty tsisy tsony hoe fampivavaka izany fantaniana apetrao amin'ny tenanao matoky fezahandriamanitra sa tsy matoky ary vonina ve ianao ny atoky hatramin'ny fahafatesana azy alleloia fa raha vonina ianao ny atoky hatramin'ny fahafatesana tsy ianao ny ady amaky an'le Zakaria amin'izay tsika mahatonga antsika andresy ary tsy tokony hanana tahotra dia zao Andriamanitra tsy mamela rerentsika rehefa miezaka isika hitan'Andriamanitra ny toe-potsika miezaka isika dia Andriamanitra momba antsika Jeremia 2:2 fa hoy Jehovah fa izaho hoy Jehovah ho mandafo manodidina azy ary ho voninahitra ao foana ny olona matoky a dia tsy mandeha amin'ny herin'ny ntsony izy fa matsapy izy fa misy herin'Andriamanitra ary misy fahasoavan'Andriamanitra isika reto a alatsindreo fa isotro rano kely azafady
ny heritsika reto de kely ary tsy mavita ninino tsika fa mahatonga atsika mbola ohatr' zao hatramin'ny androany de tsy tsika ny mafy fa Andriamanitra manisy afo manodidina atsika ary voninahitra fofoatsika io afo manodidina io ny arovan'Andriamanitra ny Agala tany anefitra ny arovan'Andriamanitra ny Davida tany anefitra ny arovan'Andriamanitra ny rehetrarehetra io afo tsy hita maso manodidina aleluia mifantaina aminao fotsiny androany atoko fenao ifidy ny atoko fenao isy ny ady lehibe tsisy dikan'ireny ady alalovantsika ireny misoran'Andriamanitra raha misy ny ady tsy maintsy lalovanao fa Andriamanitra manomana anao amin'le ady lehibe io ady lehibe io ry avako de ho tanteraka io ao anatin'ny ady lehibe io tsy maintsy misy ny resy ary misy ny maresy efa nomenanao ny titre androany Apokalipsy 5:7-8 efa voasoratra any ny anaran'ny maresy efa mivoaka any ny anaran'ny maresy ohatry ny anala fanadinana ianao zany fa eo mpanaovana fa alohan'ny anao fanadinana ianao efa mipoitra ery amin'ny résultat ery efa ao ny anaranao ina ny atahoranao ry avana aresy anenao io ny mitondra anao any amin'io fandresena miaraka amin'ny Jesosy io dia anao sady voantso no mahatoky no voantso no voafidy no mahatoky ny mahatoky zany tsy mahatoky mandrapatonga ny 3 volana hahafahanao amin'ny olana fa mahatoky hatramin'ny fahafatesana azy anena dia misy zava-mahafaty ireo androanao mbola mahatoky ihany ianao ary na dia efa antitra koa ianao mandrapahafatinao mahatoky foana ianao mirahy atsika rehetra samy mpandresy miaraka amin'ny Jesosy tianao Jesosy ary soavelany raha tsy mitondra anao any amin'ny fandresena mezinezina izy dia andresiny Jesosy nefa zany fifalitsika sy tombotsoananatsika aresy mpanjaka folo nefa ireo mpanjaka folo mampiakohaka ny olona rehetrarehetra maneran-tany fa ianao na dia tsinitsinina azy dia na dia tsinitsinina tena tsisy hery tsisy nininina fa matoky fotsiny tsika atoky hatramin'ny fahafatesana haitsika zany minao fa azonao atao zany hoe atoky hatramin'ny fahafatesana azonao atao zany tahiny tompontsika rehetrarehetra ataontsika tetazony a Jesosy alleluia dia hivavatsika aorianany zany tahiny tompo daholo hatramin'ny fahafatesana mila matoky hatramin'ny fahafatesana isika rehetrarehetra hatramin'ny fahafatesana alleluia
Alleluia. Misaotra Jesosy. Dera ny anaranao zay Jesosy a. Manome voninahitra anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao androany. Fa tena nampaheranay tokoa Jesosy ny teninao. Tarak'izany izy zany tokoa Jesosy tena tamy zay Jesosy mba mahazo tafasaraka aminao. Ampianary zay atoky hatramin'ny-pahafatesana. Ampianary zay tena atoky hatramin'ny-fahafatesana. Fa te handresy zay Jesosy. Tsy te heritreritra sy tsy te hanatahotra momba zany mpanjaka folo zany kory zay. Fa ny zavatra fantatray ninninna ny loananay. Ninninna ady izy. Zay efa miaraka amin'ny mpandresy. Tsika ravina tsy voatery hiasa saina be amin'izany hoe iza ny mpanjaka folo. Firenena iza reo mpanjaka folo reo, iza ny bibidia. Ny zavatra fantatsika fotsiny niza ny bibidia. Niza ny mpanjaka folo itsangana. Zavatra tokana ray dia ray ihany ny zanak'ondry. Ilay mivoaka mpandresy, ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka dia Jesosy Kristy ilay arahantsika. Ilay mitondra amin'ny filazantsara. Halleluja. Tehirizo ny filazantsara ny Kristy ravana. Izao fandarantsika izao dia miezaka isan'andro san'andro. Isoron'Andriamanitra fa hatreto dia tsy mbola. Ary tsy hiova mandrakizay. Tsy hanova mandrakizay ny filazantsara ny Kristy. Satria io no mitondra antsika ho any an-danitra. Mifikira ry havana. Oka atoky hatramin'ny fahafatesana. Efa natsony ianao, efa voafidy ianao. Mila mahatoky ianao. Fa reo mitakina mba hatonga antsika andresy. Andresy zay rehetra fahavalo. Satria elohavan'ny mpanjaka sy ny tompo lalana ianao. Mpandresy miaraka amintsika. Mpandresy ambony mpandresy isika. Manoatra noho ny mpandresy isika. Andriamanitra tsy mbola resy ary tsy mety resy. Miaraka amintsika. Tsy matahotra tsika na bibidia na mpanjaka folo. Na tandroka fito. Na loha misy diadema. Na tandroka misy diadema. Loha misy diadema folo. Na manana lela miteny ratsy takiny ahoana. Na ratsy taresy ratsy endrika sy tompony hery takiny ahoana manotaota. Sy manitsakitsaka zay ho anoloana. Tsika tsy matahotra an'izany. Manana Andriamanitra velona. Manana zanak'ondry tsy mety resy ary voasoratra efa andresy isika. Ampatahotra ho arinao a. Fa ilantsika amin'izany zava-mampatahotra zany. Andao atoky hatramin'ny fahafatesana. Andao atoky no hitazona amin'ny filazantsara. Aza miova, miorena tsara. Tazomy filazantsara ny Kristy. Tazomy filazantsara ny fahamarinana. Aza manaiky avezivezy so avilivily ny fampianarany diso ry havana. Fa saontsika nenina.
ho tahiny tompany antsika menaka misaotra Jesosy misaotra anao be ny tiana lazaina nefa fehezina anaty fisaorana anankiray Jesosy misaotra tamin'izay rehetra nataonao misaotra ny amin'ireo mbola ataonao misaotra ny amin'ny fitahinao faly zay manana anao ampy anay ianao tsisy tsy ampy fa ny angatahana ianao ampio tosika ty anatinay ny hafanamponay sy ny fitiavana ianao mba hatonga anay tena hoe atoky tokoa hatramin'ny hatramin'ny fatesana Jesosy voninahitra ny ho anao dera laza saotra fantatro fa na tsy angataka nininy zay androany fantatro amin'ny masoany tsirairay avy mihoatra lavitrao zay nehetrarehetra olona rehetrarehetra Jesosy jereo reo ny aritory rehetrarehetra reo mihoatra lavitrao zay nehetrarehetra no ataonao ane ta io ity sabatany Jehova izay ohatra hoajainay ity indray androany ity sabata izay ohatrehanay ity vita ny fandarana androany isaorana anao fa fahasoavana avy aminao zany ta io Jesosy ny fotoananay rampitso ny commencement akira ny famitinana ny toroteny ny commencement ataonay anaty Zoom ny sekoly sabata ny fianarana ataonay ato anatin'ny fikambanana ary ny fitombavaka sy ny toroteny ataonay ny ariva ampaherezana indray reto mpanomponao zay mijery matoky anao zay voninahitra ho anao saotra tera ho anao halleluja amen ivavatsika ravana amin'izao fotoan'izao ny firenena dia andao ampandrosotsika navavitsika kadaka malala sesaina avy eto frantsa ivavaka ho an'ny firenena taito pra navavakadaka anao ny fitenena taito pastera dia taito daholo tsika rehetra dia miara ivavaka tsika ty ry railay izay ny an-danitro tena misaotra Jesosy fa izany teny mampahery no menao anay izany tena Andriamanitra lehibe be fitiavana tokoa ianao Jesosy tena matoky ianao zay Jesosy miaraka aminao zay Jesosy tsy very zay Jesosy fa ianao reriany eny Andriamanitra zay babanay ianao reriany eny Andriamanitra zay atianay isanandro Jesosy tena ataonao malala misaotra Jesosy malala satria na iza nandenanay Jesosy na iza Jesosy manatsika anay ianao Jesosy dia ho anatsianay manjakariva anao niaro anay manjakariva Jesosy ary tsy matahotra zay Jesosy satria manana anao zay Jesosy malala tena misaotra ranay zay ny an-danitra ary mangataka eto anatrianao koa zay Jesosy ivavaka manokana ho amin'ireo firenena ireo Jesosy malala tena mbola anatin'ny ady mafy ireo firenena ireo Jesosy tena mbola anatin'ny fanomposana Jesosy mbola tena ho anatin'ny tsy fampimasinana Jesosy tena mbola maro Jesosy isanandro Jesosy dia maheno hoe misy ny accident misy ny famonon'olona tena mbola anatin'ny famaizinana io firenena io Jesosy tena mangataka tonatrianao Jesosy malala tena rosany fanay masinanao ane tena diovonao amin'ny ranonao tena mpiovan'ireo malagasina ireo Jesosy satria tanindrazana anay Jesosy ao ray aman-drenay tsy ray avety Jesosy tena rosany fanay masinanao ane Jesosy ao koa Jesosy tena mangataka aminao misy fotoana izao Jesosy malala ao koa olona tsaboina amin'izao tsatsy cyclone Jesosy anao le jery manokana azy ireo Jesosy ao ny malahelo Jesosy anao le Jesosy anome sakafo an'ireo izay tsy manana Jesosy malala ary mangataka eo anatrianao koa Jesosy mety misy amin'io taly amin'izao fotoana izao ireo malagasina ireo Jesosy fa ianao le Jesosy tena mijery azy ireo tsy avelanao irery izy ireo Jesosy raha mangetaheta ny anaranao izy ireo eo anatrian'izy ireo manjakariva ianao Jesosy tena misaotra Jesosy amin'izany mibalimbavaka omenao anay sahady izany maro koa ny zavatra tena angatahany anatrianao Jesosy malala nefa tsy voatony ny bavanay ka zay hitanao masoa Jesosy anao le Jesosy anatanteraka an'izany aminay tsirairay Jesosy dia tena mbola misaotra anao zay fa tena tantaranao sy nybinao ny connexionnay ny fitiavanao anay zany Jesosy malala minisy mananteny ianao Jesosy fa eo anatrianay manjakariva ianao ary mipio koa ny sabata zay ataonao anapity Jesosy apetraka ampelantananao mbo voninay tsy naranao enkany Jesosy nirosaka aminay manjakariva ianao Jesosy malala tena misaotra Jesosy fa manana anao zahay tsy mba very Jesosy malala ianao reriany eny dera mihaja voninay tsy atao manjakizay misaotra ranay zay an-danitro alleluia amen alleluia mahafinaritra makasitraka ranabavy kadaka tsara be ny vavaka mirehatra tsara mahereza iny tompona misaotra indrindra dia Andriamanitra manaka losamina ny amaly fitianao dia fanatera amin'ny ankonanao dia bizomamy ao amin'ny kokely ao linokely ao azafady dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tapitra koa fandarantsika ny fandarana rehetra ny tenenanao teo dia zao azonao andraisina anjara daholo manasanao zay rapitso amin'ny sivy maraina iaraka amin'ny rahalahy Jonatana sy rahalahy Tojo anatin'ny fandarantsika commencement akira sy famitena totena andritra ny herinandro aorianan'izay dia tsika atao anatin'ny groupe zay maresy izahay mivady zay menakavy miaraka amin'ny groupe zay maresy
dia miaraka manao commencement ato anaty zoom. Iny moa ataony anaty commencement, midera an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, manafana fo, mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira. Raha mba mangeta itan'izany ianao dia mandefa SMP amiko rehefa eo amin'ny compte koa Aki Radio andramoka izao hoe za mba te hanaraka an'izany commencement araka aminareo dia amena codena zoom ianao rapitra, mena lien na zoom ianao rapitra, menanao ny code dia miara mivavaka tsika rapitra manomboka amin'ny amin'ny folo sasany amin'ny raika ambin'ny folo hoe afinaritra ny fiarahana. Ao anatin'izany vitsy izay dia mbola mianatra sekoly savatany ankizy madinika anaty zoom ataony anaovantsika an'izany. Dia vitsy izay dia manomboka ny fotoam-bavaka tsika amin'ny roa sasany eo miditra mampinona mitondra fotoana dia efa manimby azy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsika anaty zoom mbola mitoy ny fiderana ny ariva ho tahiny tompo ho fotoana afinaritra be antsika ity arapisy indray tsika mionary raha mbola tsy tonga dia saosy ka tahin'Andriamanitra veronena somatsara dia rehefa aveo amin'ny sivy maraina tsika dia efa liona eto indray tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny radio antsika koa mandeha Aki Radio point radio 12345.com averiko Aki Radio point radio 12345.com. Tahiny tompo tsika rehetra dia rapisy indray tsika miona. Sotra nareo ny atriny an-trano farany raha tsy tetinareo nangingina teto zay ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluia. Amen.